Jesosio, Jesu, simutenena marakani fumbana minayo amina zay manatina anene feo fumarari fumara enina amby roapolo sy roanjato aorianan'izay tsika tonga dia manomboka avy hatrany ny fotoana rehetra tompo ambady Andriamanitra lehibetsika tonga ny fotoana izay ifamezatsika amin'i Jesosy eto amin'izao toerana izao indray faly manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'i Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika ho amintsika tsiraray avy ndeha antsika rehetrarehetra hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra satria fohy ny fotoanantsika dia tsy valapatra ela itsika fa tonga dia vavany avy hatrany ivavaka aloha tsika androaka ny devoly satria tsy faly amintsika mihitsy ny devoly vavaka tsika misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray ny amin'izao Zoma fanavaozana sy fampiorenana izao sambatra rasamysambatra ny sofina mbola afaka mandremy feo anao maty antoka mihitsy zay taloha tsy mba nahalala n'izao fahatsaranao sy fahalempiazanao zao revo tany anatin'ny filan'ny nofo any ka tsy nahita fitsarana mihitsy miezaka mitady ihany fa tsy mahita ary mitady fahafenona fa tsy mety feno mihitsy ny tenanay ka dia tena tsapanay fa sasatra loatra zay mitady vola vao maraina ary raha tsy miletika ny masoandro alipody ao atokantrano zay vao mba manana fotoana atoriana kely fa tsapanay fa verimaina foana zany fotoana rehetra izany fa ankehitriny kosa dia natorinao tena lalana ka nytenenanao hoe zao ny lalana sy fiainana ary fahamarinana hoe anao sotra indrindra Jesosy ka tafahoany etondray ary zay amin'izao Zoma hariva izao hianatra ny teninao izay Jesosy ary indrindra ihany koa amantatra misimisy kokoa ny geja izay mamaritra an'izao firenena izao milohan'ny ianarana ny teninao reo devoly satana kalan'oro vazimby ireo tsy faly mihitsy ireo Jesosy ary zany moa ny asany manohatra trany ny zavatra rehetra izay nataonao fa zany koa ny anarany hoe mpanohatra zay koa nefa Jesosy tsy salasala mihitsy satria efa menao ny tem-pahefana efa menao ny fahefana tanteraka mihitsy ka zay rehetrarehetra hiara iombavaka hiaraka anony zany tem-pahefana zany manao hoe o Jesosy
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino any asa tokony ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray ary na inona gatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanako ary zao famantarany zao no anarak'izay mino amoka dia ony amin'ny anarako izy teny amin'ny teny izay tsy mbola hainy izy andray mianarana izy mahafaty aza izy dia tsy hampanina azy zany ametra tanana ny marary izy dia ho sitrana ireny sitrano marary atsangano maty diovo boka avoainy tenony efa nahazo maimaim-poana ianareo koa mameza maimaim-poana ray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandra ihany ho andrahako anareo kosa ary rehefa lazany izy dia nanisy hofinaina ka ho izy taminy raisy ho fanay masina na elikiza no avelanareo dia voavela izany ary naniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany amen. Dia amariny eo tokoa ny teninao Jesosy fa manao ny rivotra hoira koa ho ianao sy mimpanompoka tahaka an'le lafy mandory sy mandevina ka zay ireo Jesosy namasonay mijery mivavanay miteny ny tananay dia mivoaka afo tsy zakandreo kalan'olo sy vasimby ireo zany ary za mihitsy koa tsy azakany ety fiangonana ity satria fantany fa ianao Andriamanitra mihitsy efa nampitoetra ny famonjenao sy ny fiadananao teto amin'izao toeran'izao ka ndreto ary ny fifoazana rehetra tsy salasala anangana ny tanany androka sy amodika any andrava anjery ny fanjakany aizy neto amin'izao toeran'izao sy amin'ny teny rehetrarehetra ko amin'ny anara Jesosy tory mihitsy dorako amin'ny afo ny Jehovah zany izany rena ay amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta zany reo zany Jehovah Jesosy atabravo amin'ny anaran'i Jesosy kala moa rehetra sambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefana torana amin'ny afony Jehovah leviny eto amin'izao toerana izao ho ny amin'ny anarany Jesosy Kristy velona sy manjaka fa Nazareta fa torana amin'ny rany Jesosy sy mahetsika eto amin'izao toerana izao ary atsipy any afarimihatra afo levina mandrakizay tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefana ho ny amin'ny anarany Jesosy Kristy avany Nazareta sotra Jesosy fa misy andrata finao mantsy nefa nametoko tompo hoe zay manome voninahitra dia omeko voninahitra izy eo ianao zay raha mbola velona koa tsy manan'Andriamanitra afa-tsy ianao zay ho any amin'iza koa moa zay Jesosy amin'ny fiainana ianao nge no nahitana famonjeny ny anaranao masina ihany no avonjy anay na toy izao ny fiainanay za indrindra tompo no iangonanay amin'izao takarivany Zoma zao mba hianatra ny teninao mangetaetanao ny fananay Jesosy ny fonay tena maniry mihitsy mba ho fenonao amin'izao Zoma arivo zao Jesosy mba hisy fanavaozana hatrany ny saina sy ny fo amam-pananay reraka ny eny akamaroan'ny olona ankehitriny Jesosy fa ianao mihitsy nefa namangy ny teny hoe ampahafantariny olona rehetra fa tsisy zava-mahagaga zay tsy haiko atao zany ka ninona zavatra mety mahaory anay zavatra mba hoentinay eto anatrianao na mba mangetaeta hianatra fotsiny ihany ary dia ho mariny eto ny teninao hoe nandefa ny teniko mba hasitrana azy sotra indrindra Jesosy mangetaetanao ny fiainanay dia misy andrata feno araky ny habean'indra fonao dia rainy mandrakizay ny anaranao masina sotra raha eo amen. Ry tompo amin'ny tany maina no itoerako midina re donaina ho ao anatiko tsy alokamalaky lasa no angata ikio fahere monina iasasiany vany fori tompo
monita ni maina no itoe rakumidina midina rerianduna na uawanatiku tsialuka mala kilasanu agata fayiri munina iasasianafa nif zay rehetra tian'Andriamanitra araka makato azy andeha hiaraka me voninahitra azy manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any. Alleluia! Masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahitany rehetra. Ny anoizatsika ny fisaorana an'Andriamanitra dia ny salamo faharoa amby zato. Salamo faharoa amby zato dia vita izay salamo faharoa amby zato zay dia ny hira fahenina ambin'ny folo hoe aviry vazatany eo simponina ao an-danitra miraisa feo fanavota lehibe fanavota lehibe any andininy voalohany sy faharoa ihany no ataontsika. Ny salamo faharoa amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ihany. Ovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jehova o eno ny fivavako ary eo kankeo aminao ny fitarainako. Aza manafina ny tavanao amiko amin'ny andro fahoriako, atongolano amiko ny sofinao amin'ny andro hitarainako dia fangana maly ahy. Faleviko setroka ny androko ary ny taolako mamay tahaka ny foroany. Taninina tahaka ny ahatra ny fokoka malazo, fa adiniko na dia ny finanankanina azy noho ny fisento ny foko. Ny taolako miraikitra amin'ny hoditro tahaka ny sama any anefitra aho ary tahaka ny vorondolo any an-tanan'olona. Tsy mahita tory aho sady tahaka ny tsikirity irery ao an-tapitrano. Mandatsa mandraka riva ny fahavaloko izay misafoaka amiko dia manao fiozonana. Falavena no haniko tahaka ny mofo ary ny zavatra nosotroko no aroaroko ny ranomasoko. Noho ny fahaviniranao sy ny fahatezeranao fa niaingenao aho kanefa natotanao indray. Ny androko dia tahaka ny aliko efa mandroso ary efa malazo tahaka ny ahitra aho. Amen. Naviry vazatany eo. Saya
Aorinan'ny fotoana avy tany ray dia mandefa ny vidéo amin'izay vidéo masina vidéo moa zany tsy masina fahitantsika le hoe inona lay blocage sy fanompontsampy santionany any satria tsy aro vita eto daholo izy rehetra rehetra fa maro be ny vidéo ao fa le tena atao hoe anisan'ny fosotra mahatonga antsika manitra zay no alefa ao noho zany manana zany tsika rehefa aveo amin'ny atsasakadiny latsaka eo antaninareo ny tamin'ny heriny androandry raha iso avy hatrany aloha ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9 ny andininy voalohany satria tsy mety raha tsisy ampiorenana hatrany ny atao hoe ny fiza Romanina tsika zany tena tsy lolalola fa tonga de miazakazaka be tsika mety tsy de misy hoe resaka be sasy teny tsony fa tonga de vavany avy hatrany ny Romanina 9 teny andininy voalohany ndawary erahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fananaina no mahafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Any misy nantany ianareo hoe inona pasteur ny idiran'le fanampanaozina amin'ny fifoazana mamonjy firenena
Dia somary nanazava kely tamin'ny Sandratrandro tamin'ny atoandro ny hoe tsy afaka manafaka firenena zany ho antsika ary tsy afaka manova firenena mihitsy raha misy olona anankiray mbola voafatotra. Raha le olona voafatotra zany mieritreritra anafaka dia ny teny ary mbola voafatotra, fa ny olona afaka ihany no afaka manafaka. Dikan'izany tsy maintsy midina ifotony aloha tsika ho an'izay efa nitapahana ozina soa zay, tsara zany, fa manampy ianao hoe fahalalana zay marihana foana fa ny fanapahana ozina tsy vita ray andro na ray volana na herintaona. Mety mandrapikipo maso ary dia misy famanginy Jesosy foana hoe nareo koa ohatran'izao dia bebahana dia tapahana le ozina. Zay zany tsara ny afantarantsika rehetrarehetra an'izany hoe ny fanapahana ozina zany dia tena mandrapikipo maso, mety misy amanginy tompy le ty ndray, le zao ndray, le ito ndray dia i bebahany zay dia iny avy eo tapahana le ozina. Fa zao anefa araka le tenin'Andriamanitra teo manao hoe tsy misy fanamelohana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy analava resaka satria raha mbola mamaky tenin'Andriamanitra dia tsy ampy intsony ny fotoana antaninareo. Mazava ho azy aloha fa zay ao amin'ny Kristy Jesosy no tsy misy fanamelohana ary tsisy ozina, satria efa noentin'i Jesosy ny ozina. Fantaniana mipetraka nefa movy eny razambiantsika teo aloha efa nahalalan'i Jesosy rehefa nandrain'i Jesosy nareo mamaly eny, satria ny akamarony saika tsy nahalalan'i Jesosy ary tena tsy nafantatra ary raha tsy tamin'ny andro ny fifoazana tonga reneny ravelonjanahary sy ny rehetrarehetra ireny. Noho izany zany dia ny baby fahotana, baby ozina daholo ny razambiantsika rehetrarehetra ireo, saika 7 isan-jato zany raha zay ny azo resahana. Dia zay le ozina avy any aloha zay mihitsy dia tsika zao dia mitovy tsisy valaka amin'le zanakadala, zany hoe tao an-tranony ray dia nialitsika. Dia satria neritreritry ny havita tena dia mety nanompo andriamanitra hafatany, mety ny vola ny tompontsika, mety raha navaly manjaka, mety raha laitsivongo sy ny sisa rehetrarehetra. Fa rehefa natsiarotsika fahoriana, satria nanomboka ninana nanokisoa zay le ao amin'ny lioka zay 10:20 nanomboka narary nisy olana, dia ny akamaroantsika ireo saika azo pahoriana avokoa vao naninona nitodika tany amin'i Jesosy. Amin'ny akapobeny tsy miteny hoe naritsika rehetrarehetra, fa amin'ny akapobeny dia saika tratra fahoriana. Ampanangatanana ena tsangano ny tanana zay tra pahoriana vao nanompo an'i Jesosy hoe eto narary nananana olana tsangano ambony fa aza menatra. Eny tompoka hitanao 7:70 isan-jato ohatra mivity zany olona hoe tsisy nininana tranga fe ndeha hanompo an'i Jesosy fotrany te hanompo azy azany, ohatrany tsy dia misy an'izany. Fa amin'ny akapobeny dia saika misy olana zay vao nanompo an'i Jesosy. Dia le olana mitranginy lay tahaka an'le tamin'ny zanakadala hoe nihinana anokisoa dia tanteraka le tena soa napahoriana hitandrevako ny didinao. Dia arao tsara aloha ny tantara iny, satria matoy iny nataon'i Jesosy fanoharana dia misy antony. Rehefa tojo fahoriantsika dia andeha hiverina amin'Andriamanitra ray, dia niverina tao amin'i Jesosy tsika. Ny olana nefa amin'ny akapobeny rehefa miverina tao amin'i Jesosy tsika dia tsy nanolo an'ilay fitafiana zay tany amin'ny anokisoa nandehanantsika, fa saika tonga dia niditra tao an-trano ray dia mieritreritra nandray niaraka tamin'i Jesosy, nitokanana mpiandry niaraka tamin'i Jesosy. Ny adinitsika foana le tantara teo anelanelany hoe ndana aloha soloa ny akanjony, dia mioperatra izy dia avy eo amin'izay anaovantsika fanasana be izy. Mety fanokanana zany le fanasana be na mpiandry na mpiomana na tsy fantatro. Dia saika na mety nanolo ihany fa nila tanana fotsiny ny soloana na tsy fantatro, fa amin'ny akabeny tena ny solo akanjo le zanakadala dia nidio mihitsy nandro. Dia zay vao mena fitafiana vaovao, dia zay vao nanaovana fanasana be. Dia le eo anelanelany eo zany no adinitsika hoe tsy afaka ho zanaky ny ray ao an-trantsika raha tsy nanolo an'ilay fitafiana. Dia io le fitafiana io le fantarina hoe inona le loto tamin'ny fitafiako Jesosy nahatonga naloto ka tsy mahamendrika anao ho ao an-tranonao. Dia zay foana le mahatonga ny hoe lasa miverin-dalana izy rehefa voatokana sy rehetra, satria le akanjo nanaovany tany ivelany ihany, iny ihany no entiny niveriny tao an-tranony ray. Tsisy valaka amin'izany ihany koa ny tantaran'ny Saoly lasa Paoly. I Saoly dia efa niresahana tamintsika teto, rehefa nifanena tamin'i Jesosy Saoly dia nidaraboka mihitsy aloha. Dia zay koa ny tantarany vao lasa n'ilay Paoly izy. Ny atao hoe midaraboka dia hoe nanana ny fiainako teo aloha dia nanana ny fahatezerako taloha Paoly Saoly io. Zany endrika an'ireny mivavaka ireny fa mahakamo tsy mivavaka amin'ny Jehovah ireny. Dia nitaingina ny soavaliko ihany ny atao hoe soavaliko dia ny fiainako tamin'ny fotoanandro. Dia io fiainako io nitengenako le arenako na fahalalako tsy fantatro. Fa nitaingina an'io fa rehefa niseho Jesosy dia nenjery Saoly tsy izy irery ihany fa niaraka tamin'ny soavaly zay nitengenana. Dia ilazy zany atao hoe fifoazana dia olona nidaraboka tamin'ilay fiainany teo aloha ary hatramin'ny mety fivelomany ary naninona ihany koa daraboka nazeran'i Jesosy. Fa rehefa nitsangana teo dia jamby izy aloha, dia avy eo nametraha tanana ny vokisana tenin'Andriamanitra, zay vao nanao ny asany.
ka matetika ny fifoazana be dia be tsy nidaraboka tamin'le toetra ny teo aloha fa le toetra ny taloha ihany dia iny no mitohizany ato anatin'ny fifoazana dia tsy jamba akory izy fa dia mieritreritra ny tenany fefa mahiratra dia le toetra ny taloha ihany no ety manao ny asa fanompony fa ny fifoazana dia midaraboka zay mety ho fahalalanao rehetrarehetra aloha tsy zay no ilay ny tompo fozy ny tompo hoe mila midaraboka amin'izany ianao aloha dia zay rehefa avy eo amin'izay na pahiratana teo pahiratana dia miandro olona metra tanana misy olona mitarika ianao zany ampianarina piomany ianao resantsika zany tamin'ny isandratrandro hoe tsy misy hafanavaka vany io na mety filohan'ny repoblika io na ministra io n'iza n'izy rehefa miova fifoazana izy dia tsy maintsy ampianarina izy aloha tsisy an'izany hoe satria izy manam-pahefana dia io tsy ampianarina zany tso fa mahay fa tsy maintsy kasolina mety nanam-pahaizana ary dia tsy maintsy nampianarina izy aloha dia zay mahatonga antsika tsy ampy le fampianarana antsika dia tsika tsy tena nidaraboka dia lasa le toetra teo aloha ihany ka lay zanaka dala niala teo amin'le ihany kisoa niverina nakany amin'ny ray iny le nitoriana le hoe to be back in ve Jesus averina makao amin'ny Jesosy za moa tsy dia tena mahay teny anglisy fa pasteur Taninanana nanazava an'izany hoe ny fibebahanao zay natao hoe mibebaka dia avy amin'ny teny anglisy to be back in ve Jesus zany hoe miverina makao amin'ny Jesosy ka ny atao hoe mibebaka zany dia hoe tsy nety le nataoko teo aloha tena resy lahatra ajaniko io tsy hoentiko manaraka intsony io fa hiverina any amin'ny ray ajaniko amin'ny mihitsy reto fiainako taloha reto dia za miaraka amin'ny faalitoko aloha tsy mitady olona madio Andriamanitra satria Andriamanitra nefa nyteny manao hoe tsy avy antso marina fa ny mpanota hibebaka fa ny tiany dia izy no anadio anao dia ny fampianarana ohatran'izao zany no anadiovana antsika ahafantarantsika hoe tika misy zavatra mbola tsy mibebahako hibebahako io hiverina amin'ny Jesosy satria tsy nety ty fomban-drazana taloha ty dia rehefa miverina ao amin'ny Jesosy amin'izay dia tsy maintsy misolo akanjo fa tsy hoe nga rehefa miverina ao amin'ny Jesosy paster dia mbola tapahana ozina ihany fa ny aza dino fa le lehilahy rehefa miverina tao amin'ny tompo tsy maintsy mbola nisoloana ny akanjony ka zany tsy hoe rehefa tao amin'ny ray izy dia nadio azy le akanjony fa tsy maintsy nisoloana ka io le anarantsika eto ahafahantsika manolo an'izay fitafiana zay ho madio dia zay ny anarantsika eto hoe inona tamintsika efa nanompo an Jesosy ny tsy voadio atsika dia ny tany saina tamintsika mba ahafahantsika mibebaka ananantsika n'le fitafiana fotsy sady madio zay zany tompoko ny antony zao le hoe ifampizarantsika hoe reto avy reto ka tamin'ny herintsika za tsy anitatra be an'reto fa fitianiko fotsiny tahaka an'izao an'izay tsy teto tamin'ny heriny dia mandray fotsiny izy sisa dia nampananteneny moa ny hoe tokony isy polikopy fa nieritreritra zany zay hoe aleo vita ihany koa satria aorinan-dralaliva dia ho avy etokoa ny eny Bertina kely dia anazava ihany koa izy zay mba fantany satria izy koa ny endrabe ny ovafo ihany koa dia mahalala zavatra be dia be makasika an'izay dia atambatra anankiray amin'izay izy rehetrarehetra dia amin'izay tsy mitsipotipotika fa zay fantatra aloha tonga dia efa hibebahany zay fantatra zany hoe ty satria raha ndray amena ndray andro tsy zaka ansaitsika izy tsy zaka antsika hoe zany ve izy daholo dia tsara mahatsara antsika zany ka tamin'ny herintsika nahita kely an'reto fitianiko kely hoe misy ozina avy amin'Andriamanitra ny hevitry ny hoe ozina moa zany dia hoe katarana hoe fanamelohany zay zany fanamelohany dia mitondra vesatra ny olona ray rehefa voaheloka dia naverina ihany zay hoe inona moa zany ny atao hoe voaheloka ny olona ray mangalatra ny atao hoe mangalatra dia hoe nandika lalàna na mijangajanga nandika lalàna ny olona ray zany rehefa mandika lalàna dia tsy maintsy misy fanamelohana miatra azy dia le fanamelohana miatra azy no manome hoe gadra 2 taona ianao na 3 taona na 100 taona dia inylay le atao hoe sazy miatra amin'iny atao hoe vesatra tsy maintsy hoentiny inao fa mazava aminareo ngam'izany ny mpandika lalàna no tsy maintsy mahazo fanamelohana dia le fanamelohana dia misy vesatra tsy maintsy zakainy nangalatra koa izy dia mivesatra mahazo azy mety gadra 2 volana namon'olona izy iny gadra mahazo azy mandra-pahafaty dia ilay gadra mahazo azy iny zany atao hoe vesatra tsy maintsy hoentin'le olona fa ny ozina indray ny tena atao hoe mampalahelo aminy tsy le olona io rery no milanja azy fa hatramin'ny taranaka faramandimbony dia mizaka ny vesatra zay niaran'le olona io dia misy osika le ozina avy amin'Andriamanitra zay voalaza ao amin'ny Deutéronome 7:15 zay le anankiray dia misy osika ny ozina avy amin'ny olona zany hoe rehefa ozina re olona rehetrarehetra na ianao ary dia nanosy tena hoe zaka ohatra mivendrana zaka ohatra ny tsy saina za ty ve adaladala zay moa tsy ahotsy ahoana ohatra mibaolina anao tsy mitotona tsy misavoana dia efa inona koa zany manosy teny zany rehefa olona dia afaka manozina antsika na rendray mandreny betsika hoe milaza fa hoe tsofina rano dia hotahin'Andriamanitra sy ny razany reny dia efa ozina voalazan-dralaliva tamin'ny heriny hoe tsy misy an'izany Jesosy miara-miasa amin'ny maty izany araka ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy Andriamanitra maty
fa Andriamanitra ny velona. Zay le faharoa. Ny ozina fahatelo dia avy amin'ny zavatra, zava-boahozina. Dia efa niresantsika teo zay misy zava-boahozina ao an-trano ao, alao mpanjaka-bentany, renitra mpangaraka, tavonjaza, rehefa zavatra mety mitondra ozina, zavatra nangalarina dia najanona ao an-trano, ny ndramina tsy naverina dia efa miteraka ozina daholo. Rendretrarehetra nalaina akeriny, tanin'olona dia nalainao akeriny dia miteraka ozina. Rehefa zavatra mandika ny lalàn'Andriamanitra zany ka tahirizinao ao an-trano, io zavatra io na inona eny, fa hatramin'ny fitehirizana sarina pornografika ary film mamofady dia miteraka ozina ao anatin'ny tokantrano. Fa zay sao dia adinitsika tamin'ny fotoanandro iny. Dia ozina zay le zava-boahozina. CD, raha ny fitazomanany reny CD zay misy ny hirahirany zao tontolo zao reny ary dia efa miteraka ozina ihany koa reny, satria manohatra an'Andriamanitra le zavatra dia tokony adorany. Zay no mahatonga antsika tsy misalasala mihitsy mandoro ny bokina témoin de Jéhovah. Zay raha misy andreny eny aminareo dia tsy mitahiry andreny ny kristianina, satria ry zareo reo dia tsy mino an Jesosy ho Andriamanitra fa mpaminany. Ka ary misy any aminareo ka sanatria ny tahirizinareo dia iny fotsiny dia mitsatoka amin'ny fiainana mahapotika rehetrarehetra dia dorana. Ankoatra ny boky kristianina ihany zany no tokony ho tahirizinao, zany dia efa zava boahozina daholo zany. Alefa koa aingakaingana be zay. Misy ihany koa ny ozina avy amin'ny tanàna ihany koa izy tsika hoe le tanàna misy anareo mihitsy no misy ozina, ka ny ahafantarana an'izay dia mitovitovy daholo ny olona eo amin'le tanàna, mahantrantra daholo, mararirary lava daholo dia misy ozina zany eo afa-jaza daholo zay olona eo amin'ny tanàna eo dia misy ozina fahafahanjaza eo amin'le tanàna. Zany hoe misy raisany tanàna, mamiopoka ny eo dia maty, vao miopoka soa dia maty, tatsika ny opo dia maty, tatsika ny opo dia maty. Misy ozina zany, misy olona nanozina teo hoe tsy azo ompiana kosoa ty tanàna ty, dia zay miopo rehetrarehetra eo dia mianjady aminy. Teny mantsy le ozina, teny nalokony vava, tena andaitra. Ohatra ny teny zao ndrazambenareo, tsika tsy mihinana malina, vao mihinana malina nareo dia tratran'ilay aretina zany vokatra zay le ozina zay. Ohatra daholo zany resako zany fa nareo mahalala an'izay anareo. Dia akoatr'izay ozina tanàna zay dia be da be koa ny ozina ao anatin'ny baiboly zay tokony ho fantarina. Raha mbola tsy ao amin'ny Kristy zany ny olona ray dia mandaitra amin'ny daholo ireo ozina rehetrarehetra ireo. Dia tokony nanapaka an'ireo tsika tahaka an'ilay zanakadalana nalakanjo aloha, zay vao nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Zany hoe tokanana, tiako tena tsy hoe nandray fa zay vao nitokanana mpiandrina, nitokanana katekômène. Zany hoe mandray an Jesosy ianao fa mialohan'le anokanana iray latabatra amin'ny tompo dia alanao mihitsy aloha le fitafian'ireo. Be dia be ny ozina voalaza amin'ny baiboly zay miatra amin'ny olona tsy manana an Jesosy, tahaka ny hoe ny manao atsirambina ny asa sain'i Jehovah atao, mpiandry ianao dia tsy manao ny asa sain'i Jehovah atao dia le asanao fa dia voaoziny ianao. Le mpiandry malaindaina manao asa ireny dia na marary lava na mitsatoka lava foana ny fiainany dia lasa isana lava izy, satria manao atsirambina ny asa sain'i Jehovah atao. Voaozina ihany koa zay rehetrarehetra mitondra atao hoe fanatitra hafa eo anatrihan'Andriamanitra moa zany dia be dia be izy ato zay voatanisa ao anatin'ny baiboly, zay tokony hibebahana daholo fa tsy ho tany saika intsony, satria le orantsika fohifohy. Fa ny andrasana zany zao aoriana zay famelabelarana kely fohy sady mazava kely zay dia ny fanontaniana avy any aminareo. Zany hoe maniry zany zay mirahalahy mba antany mihitsy ianareo inona ny tsy nazava le tamin'ny heriny, satria raha mitohy mantsy izy dia manjary tsy soarakitsika intsony ny toyana. Ny fanazavana fotsiny hoe za zao tapahana ozina, tapahana ozina, tapahana ozina, mbola tsy niteraka. Rehefa miteraka rehefa avy eo dia le zavatra nitapahana tamiko tsy tapahana amin'le zanako intsony. Raha mbola tsy niteraka ny tapahana ozina, minao fa mazava aminareo zany. Fa raha efa niteraka raha efa teraka zany vao nitapahana ozina dia io zanako vao teraka koa tsy maintsy tapahana ozina, satria teraka tao anaty ozina. Tsy miteny akory zany hoe tsy misy ozina le zaza, fa le ozina tsy tapaka taminao mbola tsy voabebaka ao aloha dia tsy maintsy mitoetra amin'io zaza io. Ka ny bebahan'io zanaka ao io zany zay ozina tsy voabebaka ao, zay indray no ibebahany raha nisy tsy voatanisanao. Ka raha tianana zanaka famasina sy madio zany dia tsara mihitsy raha mibebaka tsika ao anatin'izay. Dia nampianatra moa tsika ny hoe alay foana aloha ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Aza mijangajanga za mamono olona sy rehetrarehetra dia iny ny référence anao hoe efa nijangajanga ve ny razambe-anay, fijangajanga. Namono olona ve dia mamono olona dia soraty mihitsy hoe mpamono olona. Aza mangalatra efa nangalatra tanin'olona ve, namindra tanin'olona dia efa nangalatra zavatr'olona, dia iny no ataonareo référence ahafahanareo mibebaka. Dia soratana ny razambe teo aloha zay fantatra, dia soratana dada be sy bebe, soratana dada sy neny dia le anao ny eo ambany eo. Tiany avy ato amin'ny dada,
tiany avy atao mama fa ny aho tena nataoko an'izany mihitsy de tena mibebahako tsiraray fona fa tato amin'ny dadabeanay zao tany amin'ny tatany dadabeanay zao tiako ny anahy Jesosy de ibebahako zay rehetrarehetra zay tena meko mpiandry am'izay le taratasy be tsy ohatran'ny tiako kory fa roa ny dadanay fotsiny de roa avy amin'ny mamanay taratasy roa tapampiandry tsiraray mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy tapaka ny oziny de vakinny ato ozina avy any amin'ny razambe zao tapaka tsy manan-kery fa ny mafy indrindra tamiko tamin'ny tapahana ozina de ny ozina andrina rehefa nitapahana ozina andrina tonga de ninditra be tongotra kavanany de narary nisy zavatra nanindrona be tao amin'io de avy eo mipoka ny atoko hoe tena ieniko tena naheno zany ny mpiandry teo aminany hoe plaka nefa za tsy hoe folaka akory de ieniko tena maivana tany amin'ny soroko tany zay zany angamba mahatonga ny olona mety hoe lasa mivokana ohatr'izany rehefa milehibe satria mibaby oza angamba ao fieritretako zay de satria baby mivesatra ozina be dehibe ry zareo zay zany ny tsara fantatritsika hoe raha vao tsy tapaka le ozina de lasa misy fiatraikany lasa miverin-dalana foana lay olona zay angamba aloha amin'ny akabeny de miandro ny fantaniny zay mirahalahy aveny aminareo aza miandro hoe rehefa mirava vao manontany manokana satria tsy ampitsony ny fotoanantsika rehefa mirava fa mbola manana ndraiky zay mirahalahy fa raha mety apetra eto fa tsisy mahamenatra izany sora tompoko zay ngamba ny fanazavana de hitsika amin'ny fantaninareo tonga de tsangatana ary de miroso makety zay manana fantanina fo izy nareo tsisy fantanina moa zay tonga de miroso amin'ny dingana manaraka nefa azo antoka fa tsy maintsy manana fantaninareo nefa ry zandrilahako aza misalasala mihitsy mametraka fantanina fa ny teo afaka zany tsy misalasala zany izy milaza zay zavatra mety mamaritra azy tao ary somary mavidibidiky kely ohatry miaramila an'izay zay mihitsy miarabantsika rehetra ny anarako nekena miarabanareo ray aman-dreny saika antaniko ray aman-dreny ny amin'ny hoe raha ohatra hoe zany ohatra hoe ray aman-dreny zany tany aminay moa tany Atsoromandidy teraka zany izay moa zany anatin' zany za de nizoko de ny zandriko fa telo nandevina n'izay tavony zay ambaravarana eo maravarana zany de eo amin'io trano nefa ny zay efa tsy any Atsoromandidy tsony no mipetraka fa lasa nifindrany Soavinandrina de ahoana zany ny amin'izay pasteur hoe ohatrany ahoana zany no tokony atao amin'le izy no iny sy tia ny procédure misy tsy haiko procédure moa zany fa ny dingana tokony atao manoloana zay zavatra zay ny rahalahy ny dadanay zay ndray zao no mety tsy fantatro hoe mety avaka resahana izy raha somary azavaina zany de zao foana hoe ny tavonjaza misy olona nresaka tamiko maly 70 taona ozy izy le tavonjaza tao fa nalana tena mbola ao le izy satria mifonosana le sase mainty be reny 70 taona satria mantsy miplastika tsy potika raha tsy 100 taona mahery any hoany mihitsy de mbola mijanonao foana ary marina be zay teny rahalaliva zay hoe ny zavatra anankiray izy rehefa nalevinao mitokona ambaravarana na ody mihitsy aloha tsy zay rery any fa raha ny ody de ny tsara amin'ny ody rehetra de fongorina hatramin'ny fakana raha anao le trano raha nananao fahefana na karoary de apoay mihitsy de alao tao fa tsy mahasoa anao zany io marary lava manana olana lava mitsatoka lava satria karazana faty any le milevina eo tokona ambaravarana ny baiboly ny teny hotahina ianao raha miditra de ahoana toena zay mihitsy fa ianao misy an'io de lasa hozoniny ianao mivoaka de hozoniny ianao miditra de hozoniny ianao mivoaka isaky mivoaka miditra ianao de tratra ny oziny ka ny tsara indrindra aloha zany ny idealy de asorina rehefa resaka ody satria efa ody zay le zavatra tao na reo zany zay mbola afaka manapoka ny anay zao teo manjaka ray papanay miperaka amin'ny trano fa tena napoka mihitsy le beton de skirina tao mihitsy ny tavonjazan'ny zanaky ny anabaviko na alaina tao tena mbola tamin'ny sase mihitsy zay zao nanalana azy mihitsy hoe tena mbola tsy potika mihitsy le izy de nidorana narina de nitotorana mihitsy amina verina nitotorana mihitsy zay vao azo ny ainana tao amin'le tokatrano tianao lazaina zany hoe alana foana raha tena tsy afaka manao an'izay moa ianao tsy afaka manao négociation amin'le olona tompo satria tsy fivoazana izy de mibebaka aloha ny atao mangataka famindram-po hoe fona Jesosy de tapao fotsiny aloha zany le oziny ozy mifanompo-tsampy aloha zany satria nanaraka ny fomba fanao zao tontolo zao itsika zay zany aloha itsika zany rehefa kristianina de miova ny fanavaozana ny saina tsy manaraka ny fanao zao tontolo zao tena olona vaovao mihitsika
tsy manaraka hoe zao rehefa manondro fasana de zao hoe rehefa zao de zao hoe talata latsinainy mafy talata groba kely arbitsy miveriny lakamisy tsy fantatritsony hoe sabotsy rehetrarehetra tsisy an'izany tsony ny kristianina mety amin'ny daholo ny andro rehetrarehetra zay ngamba ny valiteny amin'ny indralahy koa fa raha mety moa le olona amin'ny lepetrany gody ihany ny tena tsara tsy mety moa izy de mangatafa amindrampo fa manana moyen koa Jesosy afahana manala azy eo sora tompoko fantanina manaraka inky tonga de atsangano ny tanany da hoaingakainganary sora tompoko afaka to de mitsangana ety le anapetraka fantanina misaotra tompoko ny fantaniako zany de mahakasika inona avy no ozana tokony ho tapahana amin'ny taranaka andrina eny tompoko le an'le teo raha mety fa potika ianao zao mpiandry andehanao mpiandry tsy haiko na fa mpiandry na andehanao mpiandry na piomana andehanao mpiandry zany de nefa ianao fa niraitsy kombakomba tatsy ary fantatrao maton'ny tenenao anay fantatrao le zavatrao ianao nefa andeha hiasa rehefa aveo amotika dohanin'olona amotika ody any antranon'olona nefa ianao raha manana ody any antranonao ianao nefa mahafantatra ny raha nareo nanao le izy raha ohatra anazy zao fona raha ohatra de andehanako atsokosoko any tsy erako amin'ny dada sy mamatsony satria za zao fa nampalalana za manko le nampianatra tamin'ny heriny hoe ny atao hoe fifoazana de be ny nanao hoe mahay tenin'Andriamanitra miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra de nameny rahalaliva tamin'ny heriny nanampiana fa tsisy disony ianareo nanampiako hoe olona efa nampalalana zany no atao hoe fifoazana zay nge mato lasa fifoazana nalale fa za taloha ny tsy fahalalako na tonga na tsy moramora zany milanja eny amin'ny Ambatondradama ny anaran'le eny amin'le Ambomanga iny le eny akaiky nisy anareo taloha le Fiangonana eny fa rano andre pitsarana ny rano jereo tsara ny afetseny eny Ambatondradama ny toerana fa ny rano anandre pitsarana rano nandria pitsarana zay neny de eny ny olona vo atao tatarabe tsara eny de diovina eny misy rano tatao be menjera be ianao tsy mavita fefakadiny eo mateo anao ny tatao be izy de ny kongo fo nefa ny ambony koa manasina amin'le rano ihany fa le sisany kongo fo avy any sanatria le mitotona mafy be eto iny nena ira tatarabe tamin'izany za moa eo mampandro sady ampandroko daholo na lahy na vavy na raha matoa na ankizy na eo ady amin'izay misy fitsiritana tsara mba hijangajanga tamin'izany jereo za miteny amin'le voalohany iny fa raha ny tena mety de enao manapa-kevitra ianao satria ianao malala hitanao hatramin'ny misy azy dadanao sy manao nge mampalelo voafatotra amin'io tsy afabela amin'io ianao jereo tsara zao manko madisy hevitra ny olona lazay nity izy zareo fa raha ny lolo de le atao hoe lolo le devoly nataony ihany ene zavatra nataony razany ihany de elan'olo le trano ifindry zay fa misy lolo ao rehefa ianao no arahan'io na mifindra izy ianao na mifindra izy le fanaratsy aiza tsy hitamaso fa aiza fanaratsy eny amin'ny ahoana tsy anarahany anao misy manao za mihitsy misy any ny tranonay misy kalan'olo enao mihitsy nefa mifanaraka tamy omeo aloha le tsy fandraisany aminao tsony mba tsy anaraka rahany anao zay zany le anao raha vo tsy asorinareo enao ndrindrandrindra fa nafantatra indrindra izy fa fantononona teto ary io zao raha alainao mifindra tsy eo amin'le plasiny jereo nge rehefa manala ody ka resy lahatra le olona ho atsika efa mpiandry mandana nge manala ody ratsy gaginareo fa teto mihitsy lizy naleviko teto mihitsy lizy raha voareraka ny mpiandry raha vo kamokamo ndrindrandrindra fa mpiandry tsy mahazo valim-bavaka tsy hitan'le ody de lazaina fa nisy nakato mifindry izy za miteny anareo fa mavita 3 metre ny ody rehefa mihetsika rehefa asoro miisaka tena misy zany misy mpiandry afaka mijoro volombelona zay efa niasa tamin'izany nge mba ho jeren'ny olona hoe tena marina le teny ralaliva fa niady zay le olona namome hoe tato lizy nalevinay fa rehefa nadina tsy eo amin'le plasy zay efa mpiandry nanao an'izany de mijoro eto hoe mba ho hitan'ny olona hoe tena marina le teny ralaliva le ozinandrina le nytenina hoe tapahana ny atao hoe ozinandrina de le olona fona efa nangatanareo de misy izy mangamanga fa tsobolo misy izy fotsifotsy fa tsobolo de io ozinandrina io tena mampalahelo an'Andriamanitra satria ireo andrinireo taloha fona taminazy
rehefa maty dia amonona olona mainty le atao hoe andevo. Tsika zany zao raha mbola ato anatin'ity fiangonana ity be dia be ke mpiandry tsatrako mihitsy amin'le mahataranakandrinanay moa dia hitanao zany ve dia tokony ho fiteninao tsony tsy tokony hahenona zany tsony ny olona efa na za zao tsy miteny hoe fifazana tsony fa olona efa na mpahalalana. Tsy moramora vonononao ny olona mbola tsy tokony ho faty satria ianao alevina atao lafika hony a dia avy eo ndray koa mbola mahavendra anazy jereo tsara ny havendranany le taloha mihitsy atao koa dia tantaraiko anareo ty zavatra anankiray ity rehefa avy eo ndray a dia mbola asiana ndray a eo ambony ahenao zany sady mitatao a no manindry mafy ene zany ty meko anankiray tsy mamenatra teny anaty rova zany efa fantatsika rehetrarehetra ery andohalo raha tsy hainareo raha tamin'ny tsy teneniko le taona fa tsy samy mahafantatsika fa nisy may zay teny a dia nisy namindrana kany Ambomanga le razana dia tapatsinay daholo ny andrina sy afa le adevy teo ambony lasa hitanao zany le tsisy tafalataory zareo tsisy naka ange le tany Ambomanga tsisy naka satria fantany izy mahay an'le secret zay koa mpanasina taloha fona tatarabea dia efa mibebahana moa zany sao dia zany ndray nitazomana fa ohatranany tory ohatrany za aloha tsy hoanina io zany io zany mahay ody fity be nivadiko tsy alefako esany io zany a efa n'le zavatra ratsy efa nasorona taminareo ho an'ny mpiandry a tokony hayan'ity teny ity mihitsy onge Kolosianina toko 7 Kolosianina toko 7 raha laliva rehefa le sentiment zay tenenina eo a iny azy a dia fatany hoe atsy zany a teny tokony aiza mpiandry. Kolosianina toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia ny fahatezerana, fiafinafonana, lolompo, fitenenan-dratry, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo, aza amin'ny fandainga nareo fa efa nasoronareo ny toetra taloha mba amin'ny asany ary efa notafianareo ny inona ozy izy toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endrika izay nahary azy. Endrik'Andriamanitra zany nahary azy zany. Ratsy sa tsara ny endrik'Andriamanitra? Mbola lefa ary toizako ihany eo amin'izay le asaka tapahako aloha dia aza vaiko dia alefa tonga dia efa nitenenina dia toizantsika nge eto amin'izay le tenenana an'le teo satria nilazandevo sy andrinitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'izany dia tsy misy gentilisa sy jiosy na voafora na tsy voafora na barbarianina sy sikitianina na andevo sy tsy andevo fa kristianina no Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Ny olona tady ho tonga ato amin'ny fiangonana misy an'i Jesosy Kristy ny fanandevozana, ny fanavakavahana zany teneniko izany. Be dia be ntsika mbola tratran'izany ato tsy tapaka le ozinandrina dia mbola sanatry fona rehefa samy mpiandry izy dia ohatran'ny kifotsifotsy miaraka dia ny kimaintimainty miaraka. Tenin'Andriamanitra nanakambana antsika mba ho ray ihany, tsy haiko hoe mba ho ray ihany ny sasany, metimety ve zany? Na hoe mba ho ray izy ireo fa tena tsy tiako hiaraka. Tenina esory fa zay nozomon'ny razambe anay jerenareo tsara taloha tsy mahazo miditra amin'ny fasanay ny olona mainty. Razambe taloha eno tsara mamanay sy papanay tsy mahazo manambady mainty ny tarana papanay sy mamanay. Fa za miteny aminao fa nalahelo Andriamanitra
zay zao tonga de mangamanga daholo ny vadiny piraitapo ny vadiny zafikely zany daholo zao zay zao io ange tian'Andriamanitra ho fantatra hoe tsy mafehy an'io ianao zany raha olombelona ianao ny anao an'izany tsy voafehy anao zany fa afo zany atao hoe tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra tompoko ny manam-pahefana fa tenin'olombelona zany manozony zany dikan'izany aza mba taitra amin'ny fanapahana ampianatra tsara amin'io ozina hoe tapaka de efa hoe tsisy tsony fa hitanareo filitsiriny fa ampianatra an'izay rehefa avy eo fa mbola fanontaniana manko ny eto zao dikan'izany ny zavatra tapahana amin'ny fanahan'andriana de ny nanao an'le hoe alakobika tsy tiako tare zany tena zavatoza alakobika tsy tiako tare zany mihitsy ny fateny andreny mainty reny fona aminareo be de be ny tratran'io de tsy fananiny le izy izy efa miezaka mihitsy mba hoe iray amin'ny olona rehetrarehetra fa le fanahy mamatotra azy de ohatrany tsy tiany zany mainty fona nisy ray aman-dreny lehibe tsy hanonona n'le toerany fa tonga de fantatra be eto manana société be io fa nytenenin'olona zana nindraindranyio tamin'izay enao aneo izy zandry kely tsy fantatrao ny tantaran'io zay miasa ao teny aminao fandany anao mijery ampiasa birao fa hoentina amin'ny tôbila lavalava reny rehefa arivo de mandany anao fa raha vao mahita olona mainty amin'iny ianao de tiany anarako tiany adresiko tadiavinao de tsisy atao de nakany tamin'izany zay tsolamboto tena namarinina tena marina fa izao kosa ozy izy mandehanany amin'ny garaziny fa manana fiantsonana tena fanamboarana ny tômôbila n'izay simba olona mainty daholo ny manao mécanicien hitanao omeny andraikitra ihany fa andraikitra ambany mendrika azy miosina vidanse satria misy fiteny zay hoe sahala tay vodiarina zany ange fiteny zany daholo ary io anaovako ozina anankiray fa nafinaritra anahy le teny ray aman-dreny anankiray ianao tsangana mihitsy de am'izay mahita ny any arina ozy izy andeha hiasy ty tanora tovolafa fa nanomboka nahazo kara-panondro ivoaka any amin'ny vilona mba hahitany any amin'ny vilona ay de andeha ianao zany rehefa tapaka rehefa vita daholo ny dossier rehefa voangona hianatra ambony jereo tsara ty fa tsy hainao ny nanatona an'Andriamanitra fa inona ny nataony tsy maintsy entina ny dadabe fa mbola velonao dadabe makatsodrano ianao netiny mamany tany amin'ny dadabe de alaina fanao ny tsodrano manko ny olon-dehibe indrindra fa fomba any aminay ihany any atsimo alaina ny zingy na kopy na vera na sotany zavatra mety asiana rano de asiana kotry jereo tsara de asiana vola vy na vola ohatsinona taloha zany be da be ny vola moa na ray milanja na vetsika robo tsy haiko tsony atao anatiny de rehefa alefa ao de nitsodrano ny dadabe mandana le roa mandana ombay mitady ianao am'izay aleanao jereo tsara ombay mitady zany nge tadiaviny efa karaza dadabe nge tsy hanosina zafikely fa le fanahy no mamatotra ny dadabe miova ho azy ny version na fiteny le dikany ao alohan'ny olona ianao fa tsy aorinan'ny olona lazainao fa tsara zany hitarika olona ianao fa tsy hotaritin'ny olona tsara daholo zany fa jereo ny amadiany devoly an'io rehefa avy eo mandana ahita mitady any ianao ahita mitady ahita ianao raha mitady any zany dikany ahita mitady any ianao tonga taty Taninanarivo le tsodany ny dadabe tateraka daholo tonga taty aloha de efa tsy voaray tao amin'le orinasa de efa saika atory atsena no nahita tovolahy kely ray avy nanatitra ny fiasanany tsy teneniko aloha le fiasana fa aloha surprise avy nanatitra ny fiasanany fa hoana zoky fa inona natao eo nen'ny olona manko rehefa mahanitra izy reto de ataony zoky ny olon-dehibe ny ankizy kely ary fa ny olona miseho amilay na de efa olon-dehibe ay zany zany marina sa tsy marina rehefa manam-bola na olona efa lehibe nona mba izandry de miteny aminao de io iny am'izay tsy nahita anaty-piatrahana zay
Saika tsy atao ajery de voly fa kay ve misy groupe sotra. Zay feo beko mpihiry ty nameny Jesosy. Micro ty so de ataonao fa iza koa ty sa hoany. Efa mpitatatata eny amin'ny arabe mpanao propagande tamin'izany fahiny. Ay. Fidio eny mafy eny zany tsy mora. Lasaka iny. De ahoana tsisy atoriana. So de mba misy ipetrahako any aminao aloha. Ka mbola madiodio aloha de ajaina be. Ndao ara ho sisa. Jerenako ny ladina tany kely le trano ato. Efa saika tsy verinao fa adiniko angany nitsodrano ny dadabe anao. Ozy izy le tsy hitan'ny rivotra. Tary ianao no namena tsodrano tonga aty le izy nanaraka anao amoaka an'le tsodrano. Iny fa nyladina tany. Vita ny 2 andro, 3 andro. Rireraka be foana isakariva ity tsy mahita vola satria tsy mahay aliny aty Taninanarivo. Vezivezy le asa tsy voaray mihitsy. Inona kay? Andao mihitsy ianao miara-miasa amiko fa tena tsy veliko tsony ianao raha mipetraka foana ato. Fa inona le asa? Andao asory de reto misy depôt. Reto mba misy sady ianao koa fa me malotoloto ihany fa efa me metimety ihany zao. Efa 4 andro zay ny taoko. Lasaka inona aka an'le fiasana izy. Inona le fiasana? Posiposy. Taloha posy fa nareo tsy mbola efa nahita an'izany sa tsy nahita e. Ao alohan'ny olona ianao fa tsy ao aorianan'ny olona. Ahoana ny atao e? Ikarama sa tsy ikarama? Tarika olona ianao fa tsy ho taritin'ny olona. Tsy ela amin'ny zavatra ay fa maiky ifindra. Zay. Izy mahazo mantsy le alohan'ny olona zany izy lasa le alohan'ny olona zany izy le mitarika eo aloha fa le olona zany ao aorianany. Le olona hoentinako nazo tsodrano anie ianao e. Avy amin'Andriamanitra ka le tsodrano. Ny devoly tsy ho avy raha tsy aninona. Sady andaingy mamitaka. Be de be nge ny voafitany e. Na ny olom voafity koa zao izy maninona. Zany ny ao amin'ny devoly. Nga moramora na amin'ny tany anahy. Tsy mora. Eny amin'ny doany. Tondra ny taizako aho. Andao. Eto. Avy le ampandroko atsy. Vehivavy io na inona io abritana fa tsisy an'izany. Zanga misangy aminao. Zany ny anaiko. Zany ny tolotsain'ny meny losiferanay tamin'izany. Rehefa vita ny fampandrona de miandry toro. De mivoaka le ao amin'le trano kely fotsifotsy tanao le trano kely misy saina io. Ao nio moda sy ny rindrina ohatra zao. Fa ny ao anatin'io vato lampy be mipotraka avany ambany any misy lavaka, misy ohatran'ny zohy be, maizina be avy any. De ireto ary. Eo efa manomboka ohatran'ny tonga saina fahafy zany anefa ohatran'ny verina salobina ihany. Inona nazo anahy? Tonga teo moa de iny aloha mitarika aloha le mpiandro doany. Reo ny ankizy madinika, reo ny tsaika, reo ny za moa tsy te hamerina an'le fiteny any tsony. Mandrosoa asina dada mba eno ihany fangatany fangataka aminao zao lasaka. Meny amin'izay za amin'izay miteny satria ny taizako reo ao aorianako. Izy le mivavaka iny za mahita zavatra. Le tonga lavatra manko le akondro efa voasana de asorina amin'ny ody mihitsy de apetraketsy de apetraka ery. Enao tsy hinana fa zareo apetrapetraka eo zareo samy hinana an'io rehefa le mitakosina an'le tany eo asina siramamy asina bombo aiza daholo le fanatitra aterina amin'izay le zavatra mividina tena tanàna iny ameo daholo teny an'le mpitaizako samy manatitra ny azy mena sasany labzy 7 angambany zay rehetrarehetra teo na anatitra vao niratra efa 3 aloha zay ny labzy sisa any aloha ray fa ity ny zavatra hitako sasany za manana hazo manga hitanareo le tsy maintsy manana zany ny mpitaiza manana hazo manga zay de nalaiko le hazo manga le apetrako eto sina de enyle mivavaka ao anay iny enyle mpiandro doany zany eniny ako manaotro zao foana manaotro zao ka inona nataoko an'izany miala vany le voalavo be de etsy de izy roa de maka an'le akondro tena ohatrany batainy amin'ny tany de lasany kisakany izy de lasany any lasan'le akondro way ahoana zany de vonoko ohatro zao foana de izy kay iteny aminay ozy fotsiny izy aminay ozy izy le mivavaka ozy fotsiny izy oaka ozy izy oaka farany amin'izay toy fa manana tsy avelanao vonoana i voalavo teo reny dadabeky ay ve ana amin'izay zao mivavaka sotra dadabe sy ny be masina fona fa ny devonana na baraka sotra zay rehefa tonga eto de tonga foanareo mba mitahanay sotra miara mizara aminay amin'ny masaka zany angeny na mitahany anay
voalavo ve ny dadabe sy ny mbe anao masina renony zareo ozy izy le mpiandry doany na izay nge mba mafy nazo anay tao fa zany mahatonga anay mirehatra ty satria nahoany tany amin'ny zavatra tsisy ara na andehananay na maky vakinay any lohanay tsomory tondra niny rano iny am'izany fisaka be mihitsy efa le mandeha rery amin'io le ritsa ny rano an-trano le ampandrona olona sy le amena olona rehefa misy voakanina de lasa ianao mandeha iny de ozy izy le mpivavaka sanatrinza Jesosy no izy rahalahy elao am'izay fa Jesosy no izy fatany avy any am'doany midina amin'ny ambomanga zareo de ozy izy de za le makainy eo i mihitsy satria tsy azo apetraka jereo izy fa miankina fo akinina ny lamosina fa le izy tsy azo ampidinina miankina am'izany efa reraka de nalahelo ana rehetra de Jesosy no izy rahalahy efa nameko teny am'le tamintsika teny moa iny enika tany mafy zanananao mba tsy saka ny satry-boninahitra ao zany sady lasa zany angeny nazo zany mba vava fa voatanako mafy ve le ananako ozy Jesosy tena marina le tenin'le olona be de be no nitondra mavaka satria za ny hirako de mitolona be taloha de ny mpivavaka nanao hoe raha iolona sa tena mitory ho an'Andriamanitra izy miaro an'ity fireneny ty hoe aza mity ity tany tsika ity zany nira natao taloha aza mity Madagasikara tsomory zany fanjakam-baroa zany natao daholo tonkira na palahelo mijaly malagasy hirako daholo zany tao ihany fanafinaritra anao hoe mba inona loatsy ny fiainatsika ty faratonga any akoatra ve tsy ho bedy ny Kristy tena efa nanonona ny Jesosy anefa tamin'ny 1998 sotra Jesosy kay tsy adinina zay manko mahazo manonona Jesosy fa nenay Kristy fa le Jesosy tsy voatonona zay zany ny anay aloha tena fono zay nge natonga nany tenenareo teto hoe tandreo ny tsara ho atsika rehefa mivavaka ataovy be Jesosy be fa zay raha manao hoe Andriamanitra sy ny razana misosa mihitsy fa ataovy Jesosy sy ny razana raha mety efa nisy nahy zany tsy voatonona jaina ataoko Jesosy zao fa matin'le tompo ty baiboly izy iza ny tompony ty raha laliva ny tompony ty solomasina izy ty ianona ny tompony nenareo tompotompo daholo fona fa zany manko zao ny ametrena antsika amin'ity édition na baiboly osoloana tompo zao Jesosy tandrina tsara za tsy matahotra fa efa mandeha direct ty tratra daholo ato ny ray aman-dreny lehibe tratran'izany za moa fa nytenenareo za tsy mba matahotra olona mahafinaritra ny ety hitan'ny Jesosy ihany le mpampianatra tsisy kilemo tsy nanapoa tamin'ny heriny ho any amin'ny radio ny nalalako tanareo mody nanao cinéma teto zay ro lahy inona nataonay za mipetraka etsy any aloha tsy te hitan'ny olona fa izy mody manao amin'ny alefa ihany hira zay amin'inona lefanay tao amin'ny radio hoe raha mba maheno ny vady aman-janaka rahalaliva de atero aty ny akandro masina mafy tsy nalalan'izany zao nefa zany tompoko ny atao hoe tahaky ny tsy alalanareo ny alehan'ny rivotra sy ny fitombon'ny taolanao akibony reny manananaka zany ny tsy alalantsika ninona ny fiasan'Andriamanitra tsy mila hoe za zao anany za mba ataovy mananatsy za tsy mila an'izany fa Jesosy rehefa hoe andao amin'izay tonga amin'ny fotoana avianao mila miomana jerena efa mifirefidrefitra le zavatra ny anarantsika hianatra amin'izay sa mbola lefa ihany fantaniana sao de fantaniana aloha ahoana ay ato zafady ray aman-dreny eny tompoko sotran'i Jesosy aza moa dia resy lahatra amin'ilay fampianarana hoe mila mandray an'i Jesosy mibebaka rehefa manapaka ozina zay ny tena resy lahatra amin'ilay fampianarana fa misy tenin'Andriamanitra kosa ty mampieritreritra anao hoe raha ty tenin'Andriamanitra ty dia ohatra ny rehefa mitazona amin'ny fahamarinana fotsiny olona dia tapaka ny ozina dia mba azavao kely nge ray aman-dreny satria na lasa ny saiko izy ty Ezekiela 18 Ezekiela 18 hitantsika hoe dia mandeha tsika 19:20 andininy 19:20 Ezekiela 18 dia 19:20 ao tsika 19:20 zany vakiny amaky ny 19 aloha ao tsika hoe eny ary vakiny amin'azy Jesosy manao hoe nefa hoy ianareo nahoana moa ny zanaka ny tsy mba hitondra ny heliko-drainy raha ny zanaka manao izay marina sy mahitsy sy mitarina ny didiko rehetra ka mankatoa azy dia ho velona tokoa izy ny fanahy izay manota no faty
zanaka tsy mba hitondra ny heriko ny rainy ary ny ray tsy mba hitondra ny heriko ny zanany ny fahamarinany marina ho amin'ny any araka ny ary ny faharatsiany ratsy fanahy kosa ho amin'ny any. Sora tompoko eny ary ny sady mamary an'le teo no mitondra nito fantaninito le ozin'le andrina teo a tsara ihany ianao zany mantany aloha lay teo aloha zany hoe miresaka zay ahafahana mamantatra hoe satria ny andrina koa ma tsy samy nanana ny fombany misy ny hoe nanompo azao fa ny hitambarano de nanompo sampy a de nijangajanga de le famonon'olona fa mety misy a mahasamy hafa anazy de ohatrany tamin'ny anahy nanontaniako ny kokoa zay ampampanay za zany tsy niteny hoe hoentiko anapahana ozina le izy fa tena mba miresaresaka hoe izy marina moa ny razambe atsika reto e de miresaka hoe zanona ny razambe atsika de zao ny tena nataony a de izy de mandrainao te amin'iny fotoanandro iny zany hoe zay zany mahatsara ny hoe rehefa tena resy lahatra ianao a de tonga le fanapahana ozina tsy hoe vitandray andro fa tena mily ianao zany a manokana fotoana mihitsy mitady sy mantany an'izay faharoa koa malatsika fa Jesosy de mitendry amintsika FPVM moa zany indrindrindrindra na amin'ny nofo zany na makateny de faharoa koa tsara ihany koa mantany an' Jesosy hoe inona koa Jesosy a de misy tona tena mahazo nofo mihitsy ianao tena nofo ohatrany taontaonay de tena nahazava mihitsy le nofony hoe ty de azonao atao koa zay a resaka momba ny nofy a izay ary ny fahatelo moa zany a de arak'izay hoe le ozin'lay andrina zay teo alohanao a de jerefa matetika misy raisaraisan'ny fianakaviana foana io mety olona foizina mety mpanompo sampy mpijangajanga mpisarabady ohatra de iny zany no ahitana hoe zay reto ngamba misy oziny zao satria rianina ho ny sarabady a rianina koa de efa fatapatatra ao zany hoe zay zany matetika mipitranga amin'ny ozina misy a ao aminareo fa ali zany tena ilana finiavana le mitady le resaka ozina tena mangataka mihitsy a de miona am'izay olona mahafantatra hoe inona avy a le ozina mety mahazo anay zay zany aloha kosa aloha zany mila finiavana fa tsy hoe misy nefa iraisana le nitenen'ny rahalahiva teo iraisana famonon'olona fijangajangana fampotsampy fa le fampotsampy koa mety saminana misy rakotomaditra ny sasany taiza azy misy kely malaza ohatra de izy le andrina zay ny avianareo de miankina am'izay a lay ozina tokony ho tapahana ao aminao zany zay mahakasika an'iny mahakasika nytily hoe ny eloko ny ray a sy ny zanany ty mazava ho azy za zao rehefa mibebaka nandray an' Jesosy Kristy tompo a de manomboka eo amiko zany a de ho tapahana ny ozina satria ny eloko ny raiko teo aloha araka lefa teny resahana teo izay satria eto anie de miantso Andriamanitra ny ibebahan'ny olona zany hoe rehefa mibebaka ny olona no nitenenana Andriamanitra nio resak'io tsy hoe vao nandray an' Jehova izy na nanaiky verina zay le hoe raha miverina amin'ny lalan'ny fahamarinana izy le fiverenana amin'ny lalan'ny fahamarinana zay zany a misy dingana natao ohatra meko ohatra ianareo rehefa resy foana ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Josoa de nanontany inona moa tompo mahatonga anay resy foana de ozy Andriamanitra misy zava-boahozina ao aminareo de ozy izy Josoa hiverina aminao zay Andriamanitra fa kai zay nanota de tsy hoe miverina tamin'Andriamanitra nge izy de hoe tapaka fotsiny le oziny fa nantanina mihitsy hoe iza tamin'le tato ary a no nahatonga an'le oziny de namoaka Andriamanitra hoe hiakana sy ny ankona satria nalefa mifilokana de tsy nety fa tsy maintsy mivonona mihitsy hiakana de nanomboka teo tapaka am'izay a niala teo le ozina de naresy am'izay ny zanak'Israely zay anankiray tamin'ny andro ny Eli koa izy iny le rano mangidy maty daholo zay nanananaka tam'zay tao aminatin'ilay inona moa tao amin'ilay tanàna ray manontolo amandra-panadio a an'le toerany fa amin'ny fotoanandro am'izay rehefa tena miverina manapaka an'le ozina de ninina ho ataon'ny ray aman-dreny koa na tsy handray an' Jesosy ary izy de samy faty amin'ny elony am'izay ny tsirairay avy mino angamba fa mazava aminareo zany tsy hoe ny amin'ny dadako am'izay no anadinana fa za kosa manao an'ilay dingana zay tokony nataoko amin'ny akapobeny a rehefa mamaky ny baibolitsika de misy contexte foana nahatonga an'Andriamanitra ny teny an'ireny ohatra tsy mifanohatra akory io misy tena ho azy zao tao amin'ny oabolana zaraiko taminareo tetony hoe aza mamaly ny adala araka ny adalany de avy eo indray izy ao amin'ny andiny manaraka ihany de niteny hoe valio ny adala araka ny adalany de tsika nanao hoe mifanohatra io pasteur de tsy mifanohatra io fa misy fotoana ny zavatra rehetra na rehefa mamilava le olona mpamono vady le mitabataba eo de aza mamaly aloha satria miaraka adala eo nareo raha mamaly amin'iny ianao fa mangina aloha fa rehefa misava ny tokany a de anaro eny izy valio am'izay ny adala fa sao de neveriny fa
endry izy ka jereo foana aloha ilay contexte an'ilay baiboly hoe inona natonga an'Andriamanitra nyteny amin'izay amin'io hoe raha miverina amiko ianareo ka mibebaka amiko a dia samy ho adiniko amin'izay nareo amin'ny elony tsiraray avy dia tsika zao zany zao tsika za zao rehefa ho adin'Andriamanitra amin'izay a dia izay atỳ amin'ny fahotana fa zany tsy midika mihitsy hoe tsy soloana araka le teny teo raha mandray an'i Jesosy dia jereo nge le Efesianina iny any rahalaliva iny nge dia mahavaly anazy le teny meny Jesosy any rahalaliva le Efesianina izy teo Kolosianina jereo ange iny Kolosianina 4:7 jereo tsara izy tsy ny teny hoe rehefa miverina fotsiny amin'Andriamanitra ianao dia vita ho azy zany ny asa rehetrarehetra dia tsisy ninina nataonao tso fa to dia milamina ianao fa jereo tsara rehefa hiverina andray an'i Jesosy ny olona dia le 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao an'izao manao hoe koa vonoya ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajanga fahalotona zany hoe raha andrain'i Jesosy ianao dia vonoina le momba ny tena tsy hoe mandray fotsiny amin'le tenanao teo aloha dia misy eo ambany hoe hitafio amin'izay koa 12 koa mihitafy famindram-po zany hoe manana fitafy vaovao amin'izay ianao dia io le fitafiana eo amin'izay le ahafahanao miditra ao an-tranony ray eto zany raha diniana zany le resaka atao amin'ny Ezekela vakindray aman-dreny teo rehefa miverinao amin'i Jesosy ny olona ka mandray an'i Jesosy dia manomboka eo dia samy adinina amin'izay nataony amin'izay ny tsirairay avy dikan'izany le miverina zany dia hoe manapaka an'izay zavatra najanona fa tsy hoe miverina ianao dia mifampotsampim-bola hoentinao ihany dia hoe samy adinina amin'izay natao moa ty zany ka sy ho adinina aminay intsony izay natao indray nefa ianao koa raha mbola maninona manompy sampy fa le tarazony le avany alohany le zavatra nataon'le olona tany aloha loloavinao io dia ianao zao zay no mahatonga antsika rehefa mampianatra ny eto hoe tsika tsy miteny hoe mibeba ho an'ny dadanao efa maty tany aloha tany nampianatra an'izany ve tsika teto tsy niresaka an'izany tsika hoe nisy olo efa maty fona fanorazam-be anay Jesosy iray anarana mamela ny elony fa mibebaka nohony amin'ny fahotana satria tsy le dadabe anay no anadinana fa le fahotana nataony no mitarazony aty amiko ankehitriny dia rehefa mibebaka dia mifona nohony amin'ny fahotaniny razanay fa izy moa no nanota dia mitoy aty aminay zany rehetrarehetra izany ka rehefa manomboka mandray tapaka ny ozina mandray an'i Jesosy amin'izay ao amin'ny Kristy dia zay fahotam-pampanay sy mamanay iny tsisy hidirako tsony zany fa za efa manana ny fiainako za efa ao amin'ny Kristy dia ohatr'izay ihany koa zanaka zany hoe rehefa ao amin'ny Kristy amin'izay ianao dia ianao amin'izay no adinina amin'izay fahotana nataonao teo aloha mino angamba fa mazavazava apiko kely mazava be ny zavatra noentinao raha aman-dreny ato ihany kay mivaliny zany eteo nandinika baiboly ianao ka tsy namaky tsara midira amin'ny 18 ake raha aman-dreny midira ianao amin'ny 18 jereo tsara ny teniteneny ato ao verina amin'le Ezekela ray aman-dreny tsika 18 ny azy manko 19:20 no ny teneniny ao vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny rainy no ny nanaovany ankeriny sy ny nandrobany ny rahalany ary ny nanaovany izay tsy mety tao amin'ny firenena dia indro ho faty noho ny elony izy jereo izy amin'izay tia ny teny ty tsy trodrano mihitsy ty fa nefa hoy ianareo tsika ny nanao discussion io tsika nangataka io nefa hoy ianareo tsika ne io tenenina io hoy ianareo hoe nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny heloko ny rainy ratsy ny zanaka raha ny zanaka manao izay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didiko rehetra ka mankatoa jereo tsara mankatoa azy le zanaka zany le mahitsy tsy nanao an'le ratsy nataondrainy le rainy ake nandrobo le rainy fa tsy ny teny mihitsy ato azoko manko ny tiany iray mandre ny tenena teo hoe raha nanao marina zanaka de hoe tapaka ny oziny fa tsika ne ty miteny ty fa ny taninana ataotsika ty hoy nareo nahoana ny zanaka
nefa zanaka manao marina ny lavo mihitsy hatramin'ny farany fa nananao marina ary zanany dia mitondra ny eloko ny rainy io eto hatramin'ny farany ake aty arina ao ary tonga dia dinganina ary dinganina aty amin'ny 30 manomboka eo amin'ny 29 fo tahy 30 tapany by eo amin'ilay hoe mitodia hitanareo ao ary mitodika mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafotoinana mahameloka anareo intsony izany Yesu afaka amin'ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao hitanao zany arao tsara fa io valiny io nataony bebaka daholy aloha raha teo afaka tsy hipitany amin'ilay zanaka fa ny zanaka totsatra io izy ny teneniny Yesu asen'ny bebaka ny zanaka nefany le rainy nanao an'le nandroba le nitenenina tary aloha azonao taty any iny namaly azy raha vakinareo tsara io dia tao valiny azonareo fanareo mankitsika nandray tsongony kely fotsiny tia ny fanapahana ozina tena vrai ataon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra jereo tsara ny olona rehetra zany tsy ho tapakozina mihitsy tsy ho tapakozina fa tia any ny seroma iazomana ny ozina tsy verina ohatrany hoe mitsipaky ny mialaina daholo zany fa voan'ny ozina na dia efa mpiandry paster ary fa ny seroma tsy matapitra an'le ainao amin'le ataon'le ozina dia ity jauna 15 mora kely zavatra jereo tsara ao jauna 15 alefa teo amin'ny anarany Jesosy izao ny tena voaloboka ary ny raiko ny mpamboatra ny sapany fa tsy ny sapana ny sapany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny fa ny sapany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa atao inony dia jereo le amboariny ake jereo le amboariny misy ankely dia jereo ry ambany inona ozy izy atao inony dioviny ianao any aika io zany le izy manao inaingana mamoa manao asan'Andriamanitra ary rehefa tena manao asan'Andriamanitra ianao ao anaty dinika ianao ihany mandinika le olona fibebahan'le olona za tompoko nanao zao oe za koa ka efa nanao an'izany lasatra aminy ianao hitanao tsy tadiditsika zany ny oziny fa ngatsika nanao an'le izy fa ho tanin-drazana ane hoe fa le olona rehefa manao asan'Andriamanitra foana dia tapaka amin'iny satria izy ny teniny zay sapany mamono amboariny dia ampitondrany ozina ihany ve za taloha misy goto be vao mihinany enomby dia mandringa ao amin'ny akibeako ao izy roa reo dia tsy dia afaka fa kely any ny enomby na tripo hoaniko kely fa tafiditra tato ao izy nareo vita ny asa nanao ny asan'i Jesosy ary za mbola piomana dia efa rehetra zao ny ary ny asa tany taloha tany amin'ny 4 tany esana amin'izany lasa nandray olona tao lasa nanao asa tao lasa alefa mivoaka hoe ndana manadio trano ary ahoana ary ty zany mbola esana satria hita fa tsy namelako tsony hatramin'izao mandray olona foana fa alefa eo ny enakisoa hoe inona moa ty triple ray vilany anaovako azy raha mandringa anao zany tsony iza manapaka azy ny sapany mamoa amboariny aiza koa misy goto be ohatr' zany ny tana dia ametra tanana marazy dia sitrany iny ianao ambay ny gotonao ry anina fa iny teto amboariny ianao olona amoa ampiasain'Andriamanitra ianao kitondra oziny inona zany tompoko ny fanapahana ozina tena vita manao ny asan'i Jesosy sapany zay mamoa atao inona le ary ambany dio goto be ve avelany any iza manafaka dia afaka tsotra fotsiny ane zany ane ianao tsy mandeha alao feno tototry ny ozina any zay mandeha any no sora tompoko ny lasa kely mampisy confusion zany na fifangarona kely mantsy zao tsika ireo tsika zao le karazany le efa leny roso ny akamarony dia atytsika vao lasa mianatra an'izay indray dia lasa nanareo raha sahiran-tsaina hoe fa ahoana indray ary zany pasteur hatramin'izay zay tsy dia narian'izany loatra na ohatrany nandeha ihany ny fiainany fa ny zava-misy ange le ozina rehefa mandeha anao vao manomboka misy koa hita
Zany hoe fa maninona ary a efa nanompo an' Jesosy. Zany teneko anao zany a, 10 taona mbola niarana fahoriana foana, ohatrany hoe 7 taona nanompony dia nanompo, dia teo ny tompony nampafantatra hoe ty oziny ty tsy tapaka aminao a. Dia zay teny rahalahy zay hoe le za mandeha isan'andro manao ny asany no namanginy anao hoe alao ty a, ahafahako a miasa kokoa amin'ny fiainanao. Zany hoe rehefa mandeha anao dia zay mihitsy ao anatin'ny dinika fanaovanao amin'ilay olona ary na resaka fanaovanao no alalanao hoe ary tena mitovy amin'ny anay mihitsy za mahazo anareo zany a, na mety mitovy ka mihitsy ary. Dia iny amin'izay no ibebahanao. Fa ny tsy ampy a tamin'ny fotoan'andro moa zany, ohatrany tamin'ny anay moa tany amin'ny Vondrombavaka ny nesany tamin'ny Zanarary, tamin'izany tamin'ny Vondrombavaka le ka Fiangonana ankatony reny fa dinika tamin'izany a, misy an'izany adiny 2 adiny 3 zany dinika fotsiny. Zara tamin'izany sorena tamin'ny mamanay sy le mpiandry mihitsy hoe zara ka efa marary a, ny razoky io be resaka be mihitsy, firy taona moa ianao, inona ho any idirany amin'izany aretina marary amin'ny fiainako izany. Fa papanay no nyteny hoe eno ihany aloha zay lazainy. Dia nataony dinika, tsy mbola namisy taona tsy ametrahany tanana mihitsy fa dinika fotsiny. Dia teo zany no nahalalako rehefa ty ariana hoe ay ao anatin'ny dinika na le cure d'âme iny koa no tena ahafahana mampafantatra an'le olona misy kokoa ny fahotany. Dia ny akamaroan'ny olona nefa matetika za tsy miteny hoe tsy ampidinika fa ndraindray tsy tena nidirana lalina loatra le fahotanao, mety sy napebahana lalina loatra ianao dia nitokanana ianao avy eo na lasa dekona ihany a fa nanaraka anao foana lay lamba maloto. Dia zay ngely mampifangaro amin'izay hoe fa tsy efa tokony tapy za efa ao amin'ny Kristy, efa ao amin'ny Kristy anie za fa mifanontaniana hoe talohany tena natao avy efa nadiovina ve ny lambako, efa nesoriko avokoa ve lay fitafiana rehetrarehetra voalaza teo aloha. Dia raha mbola io nametsika tamin'iny ny Galatianina hoe raha mbola ao amintsika reto asan'ny nofo reto a dia mbola tsy misy tsy tapaka ozintsika, miariary ny asan'ny nofo dia fijangajangana, fanompontsampy, fifandirana adila fa ny miary fijejojoana. Dia iny dia nafantariny hoe efa tena manomboka tapaka ozina zany na efa mba afaka mandeha kokoa dia manomboka miariary amin'izay le asan'ny fana. Fa za nge tena gaga mihitsy tamin'izany hoe ahoana hoa pasteur, tamin'izany tsy mamentry miteny zany fa tany amin'ny pasteur Jean Aimé niasana 7 andro tany amin'ny Moria ampandrony zareo amin'ny raha mangatsika tena amin'ny anarany je za amin'ny efa mangovotra io ny devoly fa mangovotra za mangatsika mampangovotra anako devoly ahoana zany pasteur dia miova indray dia misy mpiandro vaovao ianao moa le pasteur José ay dia mamerina dinika indray izy dia lasa indray ny anankiray dia mampandrony ray indray dia misy mpiandro vaovao tonga indray dia manao dia ianao moa le pasteur ny tompoko firy taminareo zay manao dinika anazy tonga eto ianao moa le pasteur le sabatra volamena za tompoko le izy ianao dia mamerina indray dia efa fantatra hoe vaovao indray zao ny olona mahoavy eo dia tsy maintsy apa dia tena nangatsika zay taty ariana nanapa-kevitra rehefa mampandrolona dia zay rano zaka ny ampandroko azy, tsy ny atsika ny rano na mampamamay ny rano ny voan'ny devoly fa le nofo satria tsy mitolona amin'ny nofo amandraza dia tsy ampijaliako ny vatany fa le fanahy ao anatiny no ampijaliana atao malala ny anaran'i Jesosy. Fa tena nijaly tamin'izany etretonao amin'ny 9 zay ny tonga azy satria amin'ny 9 maraina za mbola hiasa zay firy mianaka io ny devoly io fa mangovotra voaka amin'izay ny devoly zay tsy hain'le olona tsony manavaka hoe devoly ve sa zaly atao anatiny iny kosa aloha tena mba handrina. Fa rehefa nanatona amin'izay pasteur tena tsara honenana hoe za tena nitomany be vao niditra tao amin'ny pasteur, za pasteur tsy manamarteny eto masonao, za tsy nijangajanga tsy mifoka sigara tena manao ny asan'Andriamanitra fa nahoana ny mbola nilazaina hoe misy fanamamitaka ianao. Dia teo pasteur nivavaka dia nilaza hoe tsy tapaka ozinandriny ianao izy taitra be vao niteny an'izay izy. Inona hoa pasteur, nareo taranakandriny marina zany, misy frère ihany nareo eny. Dia nivakiny fotsiny teo fahotako rehetrarehetra tena tonga dia tsy niady hevitra tsony tonga dia nitanysaiko amin'izay inavy efa pasteur eo ay zany ny lalan'i Jesosy amin'le hotapahana ozina ahafahany mampiasa misy kokoa. Fa raha tsy zany tsy teto Taninanandrano nampianatra anareo androany. Zany le fahasoavan'izy Jesosy ka aza kivy rehefa amboariny Jesosy fa matoa ianao zay amboariny dia ho ampiasainy ho tsara lavitra anao iny ianao dia tsy tiany ianao isan'le ozina teo aloha zay roitinao foana. Dia misy arike tena mpanompona Andriamanitra mbola kizitina be foana masika be foana, mbola misy vai, mbola mety misy goty, mbola mety misy aretina fa tena voninahitra ho an'ny tompo, tsy hoe firiana fa ho an'ny tompo ny voninahitra fa hatramin'ny andresako ny tompo zao gripasery zao ihany angamba mba mahazo anahy. Fa diny akoatr'izay aloha dia efa nitsoka nandositra daholo na ny dokotera raha mety mikatona daholo raha ohatran'izay satria ny tapahany tsy milaza akory zany hoe tsy marary
fa mety misy taona mandalo ny aretina fa tsy tokony hisy aretina mitaiza, tsy tokony hoe za lasa taiza naretina. Ary amintsika miteny zao araka ny diniky ny iraka farany teo dia ny piomana mbola misy taizana aretina dia tsy tokanana mihitsy aloha fa atao aloha zay mampasitrana anazy. Dia miomana zany ianareo zay piomana hiditra fa somary sarotra kokoa fa somary atsaraina kokoa ny fandraisana anareo piomana. Dia atao dinika tsiraray mihitsy ianao hoe efa nitapana ozina taizavy ianao ve nrazambianao mifoka sigara sy rehetrarehetra mba ahafahana tonga anao olona afaka elana amin'le hoe lasako totoa amin'ny fanokanana dia tokanana daholo zao fokon'olona rehetrarehetra zao satria Jesosy no niteny fa tsy quantité ny tediavina fa qualité. Ka mety olona folo sisa nitokanana any ambodanerana, mety olona 5 akory tsy olana zany fa reo 5 reo tena voasivoana mihitsy dia olona matanjaka. Fa ny olona tokanana nge anatin'ny vola taona ray efa misy efa 200-500 manao asa ianao mbola mpiandry ihany koa ary ny esanao rehefa avy eo ary mpiandry daholo ary ny esana rehefa avy eo fa maninona ary inona ny antony ozy izy ianao fa maninona ny mpiandry mbola esana foana ihany nefa izy efa nilazana andrain'i Jesosy satria misy zavatra tsy voabebaka tsara tao na iankino anao atsirambina ny asa na sain'i Jehovah tao dia niverina indray le inona le oziny. Zany hoe na efa ao amin'ny Kristy ianao ka miala mivoaka ao aminy dia tratra ny oziny. Nanazava taminareo raha tia ny lalana ka mivoaka ny lalana io anao dia tsy tonga ery ery mihitsy dia tsy maintsy ianao natafitohanato ianao natafitohanato zay mahatonga antsika tafitohana lava amin'ny fiainana. Dia ny anay mirahalahy fampirisihana sy ny ray aman-dreny hoe andaontsika hanapaka ozina zay mbola fantatra reo rehetrarehetra hoe reto koa andao tapahana ozina. Soratra tompoko. Madame Lanto tompoko, zavatra angatahako tompoko hoe ahoana kay fomba natanterahana le hoe fanapahana ozin'ny tanàna. Soratra tompoko, fanapahana ozin'ny tanàna tsotra ihany fatarina foana aloha le ozina mamatra. Atao inona le ozina? Tsy afaka manapaka ianao raha tsy mamatatra ny ozin'ny tanàna. Dia vita ny fanafahalalana ny ozin'ny tanàna dia ameko andralaliva fa izy moa zany anisan'ny atao hoe spécialiste any amin'izay dia avy eo manampy raha misy mbola tokony ampiana dia aleo meko anao fa ianao zany ao anatin'ny fanatanterahana. Fanontaniana hoe ahoana ny fanapahana ny ozin'ny tanàna. Hitanareo ny ozin'ny tanàna, ny tanàna misy hoe andrinda tsoraty zay andrinda io le toteny io mahatonga an'le jereo tsara fa any mahitsy any nanao tafika masina tany dralaliva nakana ny tany andrianda andriandahy andrinda fiteny azy fa andriandahy raha manoratra andrina lehilahy na andrinda izy andrinda ny tanàna zay andrinda ny tanàna io andrinda ny tanàna io tadiavina lay nametraka anarana izy le nanao hoe faty voanjobory eto nisy ny teny eny zany vao nanao an'izany tsy mahazo mielo amin'ity tanàna ity rehefa mikotrika ny orana tsy mahazo mielo rehefa tonga ny vokatra vary fa tonga dia latsaka daholo io vary io mihitsana daholo io lasa kofa daholo io misy eny zany iny eny nametraka an'le ozina dia nitafatoetra andrinda ny tanàna tadiavina aingana aloha io andrinda ny tanàna io lay ny teny voalohany amin'le nanozina an'le tanàna hoe ny vehivavy eto za tsy te hiteny anaran'le tanàna fona tsy maintsy niterahany anadany vao mahazo vady misy an'izany any zahako nalefa tany tompo tany rahalaliva sy ny groupe rahalaliva zany ange tsy hitovizany hafa mihitsy te émission anaovan'i Jesosy za zao tsy nampianarin'olo ka te hianatra ako alefa ry indray te hianatra lasa ry misy asa foana zao tsy sarotra mihitsy aika eny ampandehanana ny ampianaran'i Jesosy zany ny tena vrai raha ny tena izy fa tsy midiky zany hoe tsy hianatra ato daholo fa andeha foana izay dia amin'izay tsy mianatra tsy mitovy fa ohatrohatr'izay ny anahy dia avy eo amin'izay natsony Jesosy jereo nge le fidirako teto tamin'ny tsy nanam-poa teto zay teto rehetrarehetra nahita avy eto satria za tsy manao akanjo amin'ity tenisy be ahoana ty ataony reto ampianatra natsony tapo aingana ny akanjo so iaho fa mivariana mivavakiny pasteur José zay vao nataony Jesosy ny ala avy any ny zanako tsisy nahita mihitsy efa teo kaika ndraisiko aingana akanjo masina vavaka tak tonga dia teto efa nanao akanjo masina taitra daholo amin'izay rehetra zany ange tsy ina moa tsy coïncidence moa tsy fisendrasendra tsy kisendrasendra na fifandrofian-javatra fa io Andriamanitra io ny te hiasa hoe ty le fotoana amin'izay avy lazao ny olona nampandehanako anao hatramin'izay
aika izany ianao io a raha fa avy nanao ratsy natsony tia ny afantatra ny any a ampalalana ny olona tsy nahita an'le izy tsika ne zany ne mahatonga anazy zarazarana samanany azy ny fa ny sasany no avava nefa mitomany orona sasany maso a zay ny asanao fa tsy ianao indray milazava za miena maso eny miena zany ange mavoan'ny olona zany daholo mamatotra ato zay a raha fa tratro io andindrany tanàna io de io mihitsy ny tonga depute anary io a za tsy miteny hoe mpiandro folo na fiandro roapolo faravakeliny io no entiny eo am'le fanapahan'oziny io no entinao am'le ho anapak'oziny tanàna entiny eo am'le mpiandro manao asa zany a fona anarana raha be tsy mila an'izany ony a no anaran'le databe tena ny andoany tena jereo izy fa rehefa fanaovana azy ararotina le hoe amin'ny TV plus zao indray ny tantaran'ity tanàny ity tratrako daholo ny andrindany tanàna ira ihany na ony a niteraka anda ihany na niteraka aingana mienregistre zany na matso an'io tanàna io de avy eo ke jereo hoe ety a de zao avy io aviavy be io a io raha vao mamonina tsy azo no androana omby ety tsy mahazo endrasan'omby tanao zany le io le rangahy io no niteny de lasa tanteraka Andriamanitra ne manome tonga varak'izay iriny foninao fa tsy hoe resiny zany Andriamanitra misy manao an'izany ndray eo mieno resiny nahoana ny azo manjaka be ka ianao nino anazy zany nena zay ne nampalalana tsika zao nampalalana io andrindany tanàna io a no ravaina aza matahotra fa efa rainy dany be mihitsy tiana tsony Jesosy ty efa mahay mikaroka tsara za mihitsy ny tena za mako a mpampianatra ny olona hoe tsisy Jesosy zany no tena mampalaza na tany amin'ny tatarabe ny tatarabe raha vao miseho mbola mitady kristianina mbola mamatotra be anazy de alefa any amin'ny liva-jaks zay ny tenenina alefa ao amin'ny liva-jaks izy ny tena to fa tratrako ianao fa na Kristy io Jesosy io a razam-bazaha io tany andafy io tsy tsika io vazaha io ka raha vao mba manako hitako an'le anazy teo de tsy azoko le teniny fa akaiky kely le micro manako be tsy maninony zany ay za mpampianatra ny hoe tsisy an'izany Jesosy fa na kristianina efa mijoro ianao ka vao zany miteny tratra ao daholo ianao fa zany navady Jesosy lazao amin'ny olona fa zany ho izy zao azao jereo tsara nge ty rehefa avoaka tromba atao lambanana zany fiteny azy lambanana atao lambanana avoaka tromba zany efa fampitaiza olona milingilingy any reto hoe tsy maintsy asiana tromba ianao fa ianao venanga tonga de sikidy akandona fotsiny nananao na lavany marary de zao ny amin'ny zao sitrana daholo nefa le olona any koa ke misy mane fanahy mamitaka any mbola mifanendrika nefa samy fanaratsy daholo de lazay fanenao fanahy mamitaka misy an'izany akany sao de tsy fantatrareo zany samy mpamitaka de lazayna fanenao te inona mba any aminazy am'izay le taizy tsy mahavita le ataonao izy de mifanaratsy tonga ato koa nefa zany zao hitako ato zany zao raha vao mirehatra tsara ny any aminao ohatr' zany daholo ary zany tena secret rehefa anaradian'i Jesosy aza mba mototra fona aminareo memeza foany zary any tendrombohitra meme mihitsy ny olona indray lalala eny meme zany tena tsy zakany de voly ny olona meme fa tsy fantatra hoe voanjobory sa ino fady voanjobory ngamba raha tsina voanjobory manko izafady ny tamin'ny bevoka mototra foana efa zavatra mampimezora sady zay tsy hita mihitsy le endrika fifoazana mpiandro n'iny basta aizako hoe izy zany tandrenana tenina za rehefa mampianatra eny atendrombohitra ampianariko fona aminareo nisy pastera nananolana be io pastera io pasterato mafy mahazo an'io pasterato ihany manendrika azy nozongozomin'le pastera ray ihany izy tsy hanonona anarana azo adinina am'izany raha ilaina mandeha amin'ny rahateo zao za tsy maintsy mahitsy zany nanirahany Jesosy anahy afaka manao defia ny anaty doany satria raha vao mivily ako ka na manafina amin'ny mariny indray mandeha miala aminahy Jesosy rehefa fanenjika ireo nakeny tendrombohitra pastera ny tenenindreo namandreo mandao pastera fa eny tsisy zavatra tena mbola tsy fahita amin'ny pastera ho hita amin'ny pastera eny tonga teny pastera inona ny zavatra hita amin'ny pastera tena
toriteny dalalivy amin'ny toriteny mesy ianao mody ato amin'ny todika tsereko ninona ary ty ay kosa reto teneniko amin'izay izy io manko tsangana ianao aloha atsangano paster tsangana izy atsangano tana paster io paster satria zay be de be eny io paster io zao avy mahazo anazy ny teneniko teo zany de io mampatonga azy fa meza paster aza manana tson paster fa tsy nety nanao mampimea za am'zany efa manao le zavatra isaka tena manapatsinay olona zany ataoko zany fa tsy mivoaka mihitsy ny fimezana atao amin'ny paster fa indray mandeha nisy zavatra voateniko tapaka ka me paster fa oza mitehaka talo fa me paster faly be zay i paster nefa ny olany na mivadiny ary nanary azy fa voahidina n'le tendrombohatra zay fa me paster ny afiny allo chéri modi salay koa any alahy vady le nilaza fa ny ala zavatra secret kely fotsiny asa nitongizina be zany aza manaiky an'izany fifoazana tompoko olona mitsikitsiky mba jereo zany mahatezitra ny olona andralaliva za mandihy be rehefa io koke fitako io tsy avelany devolo mandihy fetsy be fa efa nanao an'le anina manko talo hoe sanakalo fona jesosy raha le hitanao ve le teny amin'ny tseketseketseketseketsekety tsy ataoko manko mangitikitike mangity sahatra an'iny daholo de tonga ato tsy andihy tsonony ovaina taty ny metsika de aty zao metsika aty ny rahalaliva moa ny tongony ohatra ozy izy le tarita tsisy tolana ndray ny tongotroko ijoro mandihy ao miderazy amin'ny amponga tapaka siny ndao fafany zao be de be tsy mahazo mandihy ho ny disony zany mandihy zany fa mila za koa aloha tamin'ny voaloha tato natahotra be saika tsy hira ihany andeha hira ve zany efa ohatrandraha vao mira de mandihy foana tsy azoko mihitsy za manana slow ao nge mba ampiarao kely mahafinaritra zao manko mahatonga amin'ny toromafy tena nitonikirako mihitsy manao hoe na izao na ianao miandratsika ne Jesosy mba malahelo ihany aho raha hoe tsy tonga any ireo olo nitako hoe ty antaniny na izany aza na mena taky ny jaky aza ny otanao tsy avy antso ny mariny izy fa ny mpanotam-ba ipepaka miaraka amin'izay ity aho hitady anao to tsy mahinirako Jesosy zay le oziny zay efa tratra le oziny ny vahiny nanjaky eo aminao ny irany anina ny hain'ny olona ato fa ny iran'ny ato tsy hain'ny ato ny iran'ny olona ny avelany fiangonana any amin'ny hafa aitsika tsy enjery tsy alefa nareo ny irako mandeha amin'ny radio ty tratrako ihany maro sa tsy mariny zany fifoasany zanako ny fifoasany za mahitsy za tsy mahay zany matahotra olo zany za tsy manao an'le mody atao an'izany tsy mahay an'izany dalalifo zany mahatonga na mirehatra tsara rehefa mampianatra zao hoe tsy hita hatram'izay fa le olona le hitanao avy any davida kely de nanotsongolo batita de iny goliata de ingeda de nitorany amin'ny pilitra za tsy mahay an'izany inona ny tokony ampijoro anao avitantsika ny asan'Andriamanitra tsy nasena nanangon'olona ho atao am-piangonana dalalifo fa hitona mifanan'olona ho any an-danitra tsy miasa intsony na foko ny asa mandrara nefa zay de velona jerety abeako midina mitohatra miotsakotra notrindren'inyreny nitarehako mariny zany salainge so de na fa zany hoe izy tsy maintsy miaina fa za tsy maintsy mitombo folo Jesosy mody atao an'izany fisodinay de eo za manao an'izany tokony isy mbola mahita taremo tsy morany hoe mahatonga ny olo hoe miverena fa atandreo mianatsika lo maretiko amin'izay ara ny fianarana satria zafady za maika mihitsy mpianatra fa tratrako ihany nefa raniny akaina nefa nao tany Jesosy ela be ny olona fa nampianatra teto nampianatra ihany ny atala tany amin'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra hampamenatra any azafady pastera fanontaniana petrako piraitapo zoko zandry
dia manodidina eo any 7 taona eo dia accident foanany. Dia inona tompoko ny ozana tapahana amin'izany azafady? Ozy fandringanana aloha zany. Le izy ane misy délai zany isaky ny 7 taona. Dia accident daholo. Fandringanana. Ianao mianakavy zay mihoatra zay zany na hoe misy koa ohatra zay fa ny anazy indray zao tsy maty fa accident fa ny anay ozy maty tanora. Zay raha vao mandinidinika ny eo amin'ny 50 taona mihoatra 80 taona eo maty. Zay tsy manana zoko olon-dehibe zany tsony fa zay lehibe maty tsy mba tonga le antotra le ramatoa reny sy rangahy reny zay mianakavy zay mihitsy zany. Raha tsy hoe anga hoe ny zavatra tsy neta zany mba Jesosy fomba misy rangahy ato aminay tsy haiko aloha za mangataka amintsika mihitsy fa oziny zany ianao zao aiza moa izy teo ianao zao mpiandry ataovy nge ny asan'Andriamanitra da ary jereko amin'izay ianao raha accident zany. Dia zao koa nampianariko taty le oziny tsy miobonga. Ny tsy miobonga zao vao velibelarana kely. Io tsy miobonga io tena zavatozy. Izao ny Andohany io. Taloha le mahihatra sy le tia tena le tia kely dia manana tanàna be izy mianadahy. Dia mizara tanàna izy lasa roa. Dia lasa ny ampitany teny atsimo na teny atsinanana na teny andevana na teny niana ny ilany. Dia ireo zany teo ihany. Mafantatsy ireo izy roa ireo fa raha mampiditra olo-kafe dia lasa mizara ny lova, paritaka ny lova. Dia lasa natao hoe lova tsy mifindra. Zay le fiandohany efa mahay an'izay daholo. Rehefa tratrany le lova tsy mifindra dia amintsika izy amintsika efa malala sodomita. Mampalahelo Andriamanitra sa tsy mampalahelo? Mpivady-piavana. Zany natao hoe sodomita, mpivady-piavana na mpivady mpitovy ara-pananana na lahy samy lahy, vavy samy vavy, na mpianaka na mpizafy be dia be nge tratran'izany. Jerena tsara ne rehefa tratran'le ozy ny sodomita satria nanao an'le lova tsy mifindra dia lasa miteraka io anaran'oziny io lasa hoe le tsy miobonga aloha lasa tsy miobonga ho azy satria tsy mahazo manambady ary tsy mahazo fa ao samy ao ihany tsy miobonga fa ny ateraka io zavatoza mampiana-janaka amin'izay ianao efa tena hoe 5e année eny amin'ny université nefany 3e année ary lasa ny andafy tafiditra ao amin'le société be any andafy ka aloha fa esana izy ao ary tonga dia esana aloha dia atory ao mimpiandra ameo rahan' Jesosy io lova eo ihany io rahan' Jesosy izy masiny vetivetika aloha. Ry Jeso ny fitiavana no itovaliana ifavoavono viana visulovonana baraisuembaraisuna enesatra raha alefa mifanata sa to dia mandeha mifanatra dia mety satria fa miefatra ofanatsanana pamonjity dia sady alefantsika mifanatra zany satria tsy hina fa lasarasa kely miorantsika fa mbola hijery videontsika rehefa aveo mantsy dia manapa-vitany aso eo koa dia tanterantsika zay fanatra zay zay manome am-pifaliana no ankasitrahana teny toetrany ny fianarantsika. Da hoary raha misy mitendry o mandro sory mpanaraton'i Jeso. O mandro sory mpanaraton'i Jeso. Zay no baiko
io mahatonga sapana mivoaka de accident. Misy olona mitondra ozina tsy miobonga ao, tsy avela no lasany amin'ny provide, tsy avela mandingana ary zay le ray akoatran'le tsy lasany andafy mihitsy. Fitopitianiko io fa manaraka raha tianao voasana de zay aloha fa andao tsika hiditra fampianarana fa maika hijery le projection. Ezekela 47 teo akaikin'le Ezekela tamin'ny herinetiko iny ihany. Io somary ny fahatsarana aloha no etiko a, zay vao hitantsika amin'izay hoe ahoana tsy natapaka ny ozina ary ambadika be ary sady ahitanao azy hoe tokony hanao an'le tsara de zay vao tsy hidiran'le ratsy. Somary avoavo lenta ny fampianarana de mba heno tsara de maiza mandray. Ezekela 47 8 a tonga de mitsambikina 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamiko, ity rano ty dia mivoaka hankany amin'ny tany antsinanana, dia midina any amin'ny tany hay, ka miditra eo amin'ny ranomasina, ary rehefa tonga eo teo an-dranomasina izy dia sitrana ny rano ary amin'ny ary eny amorony ony, eny andaniny roa no aniriny ny hazo rehetra fihinam-bo, tsy alazo ny raviny na olany ny voany, fa amovo vaovao isam-bolana izy, satria mivoaka avy amin'ny fitoerana masina ny ranony, ary ho fihinana ny voany ary ho fanafody ny raviny. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mety ho gaga ianao a, inona indray zany raha lalivo? Io ony a rano. Raha manontany anareo zao ny karazan-drano, rano maloto, marina sa tsy marina? Rano madio, rano mody, rano mandeha, rano mikorina, rano matsantso, rano mamy, rano mangidy, fa ity a rano marary. Miaramira kely aloha. Ranonaina ze tena mateza ao an-tsapony Kalvary, asarodalana sady
anefa kosa tsy lavitra ranonaina tsara loatra nora azy no maniry azy re tsy mba eto fany akoatray tafititrao tetretsika tokoa atreo. Avaiza olo le ranonaina? Avaiza? Raha vao io ny ahidin'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Jereo fa rano ve mety misy marary? Efa nainao an'izany ve nareo? Fampianarana io fa mila matakatra. Zay le fanahy fatakarana. Fanahy falalintsaina. Zasy ianao tian'Andriamanitra ho tenenina eto. Mba misy ranonaina le avy any akoatra ve ao aminao ao. Fa be dia be ny rano mangidy sy rano matsantso. Anaty asany ahitanao an'io ahoana? Maranonaina avy amin'Andriamanitra no miboboka ato amiko. Anao fampianarana kely anankiray fanoarana. Nisy tany zay no vidin'olona. Dia iantso ahy izy. Ray aman-dreny ahoana ho mba nahazo tany ato. Dia ahoana raha mba afaka manadio ianao rapitso? Aniversierako rapitso tsy afaka aniversierako. Za miseho amin'ny mahalobeako netiko fa ozy izy fantany. Tena ianao mihitsy manadio azy miaraka amin'ny ekipanao fa izao izy malala ny tantaran'le rano ale tany. Dia inona nataony? Alao ianao mihitsy fa ataoko aty ny aniversieranao taitra be za olona aniversiera maina ao an-trano tsisy ninako zanga miasa amin'inona fa za mpiasa ambony. Zao mampiasa ambony ny asa rehetra eto ambonin'ny tany ambany no ny asa nampanofina amin'izao. Isany ambony ny asana sy rajoelina. Isany ambony. Asan'izaka izao ny ataoko. Ambany ve zany? Za mpiasa faratapony. Eny ary. Ho avy ary zay. Tonga tany zay mody misarona le latabatsetry. Na ny taninika ny taonako alina tamin'izy ny antso fa vita ny tao anaty gâteau ngeda be crème be glade be ny enarako ny taona anaty sotra Jesosy nataon'olona tsara be ny aniversierako. Za zay tsy niala ariary fa ny andehanao ny asan'i Jesosy fotsiny. Jereo amin'izay ny résultat. Tonga aloha dia feno asina le tanàny voadidina asina. Maniry efa ela be teo nio Ay zareo nalala ny tantara fa zay mividy an'io lasa 4,000. Zay mividy an'io lasa mantry dia tsy maintsy amidy io vao lasa miverina ny arenanao. Fa mbalina izy. Jereonao le rano raha voandalovan'le rano fotsiny. Tonga zay natao mivavaka za ny toriteny vita ny toriteniko sady nabebaka tonga dia nitaritiko raikitra amin'izay fanamasinana ny rano Jesosy fenona ny bidon fenona ny sio naparitaka teo amin'le toerana. Za miteny aminao fa ray volana sy tapany na atsony nitokanana sady ny trano be teo ray volana sy tapany. Zany ange 30 andro keny ray volana isa mavita an'izany. Amidy ahoana lasa 4,000 ahoana? Voany lalovan'le fofony inona le izy rano. Jereo tsara ty ambany ty le 12. Atony izy zao za tsy ampitsangana aloha. Jereo tsara ao 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary eny amoron'iny eny andafiny roa no anirin'ny hazo rehetra fihinam-bo. Tsy alazo ny raviny na ho lanin'ny voany fa movo vaovao isam-bolana izy satria mivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina ny ranony. Ary ny ho fihinana ny voany ary ho lasa fanafody ny raviny. Io asa ataonao io zany. Ato ara jereonao fa nidingan'Andriamanitra zany tamin'ny alalany zao mpanompony zao. Fona tsy frère ihany zany ray aman-dreny. Mpiara-miasa amina be dia be reo hitako eto daholo. Jereo tsara zay isan'andro misy anateran'i Jesosy ondro foanao. Tsy le isam-bolana tsony le vomy mamofa isaky inona. Ny raviny
teny avoakanao fotsiny tambafaka ray mandray fana fa ato zao misy olona ao fitazon'ny gendarme aty zay de so eny ary aza matahotra ta vety teo sotra ray mandray na velany vita le izy zany ane le rafiny manasitana manafaka zany tompoko ny any amintsika rehetrarehetra tsy za rehetra hoany zay masa mafoya andao ataony asan'i Jesosy fa misy tombony ao ary misy fiany ao ary ny olona tsy nahazo iny ty tsy nahazo tsirony tamin'ny asan'Andriamanitra reny kamo manao asy reny fa raha ianao zany nefa ohatranay ve ranga efa andro fety efa roana fotsiny ao am-piangonana fety androany fa tsy vaina ny fiangonana ozy izy le gardien efa maika foana misy tsirony eny ao jereo tsara ny tsirony eny atendrombohatra zay ozy izy ary le mpiandry ray aman-dreny allo ahoana nalaiko tamin'ny anona numéronao fa niantso anao fa ozy izy reto mpiandry reto hoe ito numéron'le ray aman-dreny atso izy fa ahoana zay de meona le mpiandry ary aloha ray aman-dreny zay ihany ka hitanao misy asa ato de tena ohatra mandrongatra be de vola ny inviteny daholo zay inona ny inviteny j'ai quelques bagages tonga de ao reny vo andehanao akandro masina ozy izy zay na rime daholo fa ny invité mihitsy manao vakandro anga j'ai quelques bagages tonga de miala aloha angana miala demoniaka be reny mako fitaovana ataon'i Jesosy reny fa tsika manao hoe marary reny jereo tsara ny résultat de ahoana ny ataony ny invité ameo ana anao miona ny atsaronenany tsika zay aza amitseo miona ny atsaronenana eny tompoko tonga tany izy tady bagazy ahoana tsangany ianao ray aman-dreny tsangany iny izy iny ny eviteny daholo efa mpiandry io zao ianao ilainy Jesosy natao fitaovana kely bagazy ianao tsy iny satria ianao fatany mpiandry firy ianao nataony roany daholo lasa zay kelikely bagazy tonga de mela fakana bagazy vavaka tendrombohitra fifadikanina fifadikanina vavaka tendrombohitra fiderana ary ny alim-bavaka raha vao tsy fenao andreo nefa ianao milaza fa mpiandry kely bagazy ianao fanovozana ane zany tso ihany Jesosy fa nampianatra an'izany hay tovozina amin'ny alalan'izany io anatinao io lasa mahay mitory-teny be nefa tsy nampianarin'olona manao asa zay vao manao asa ny manao asa tsy tenenao anatiny satria io bagazy io no entina maninona fa alaina aloha le inony bagazy tsy ampy an'io bagazy io daholo potika rava eviten'ny devoly zay kely bagazy melahy andeha ho jerentsika ary mahafinaritra ny raviny lasa mamovy be daholo ny zavatra kasiany ny zavatra efa miantony efa tsy azo anaovana ninina nozy le andrindany tanàna am'izany efa potika raha vanisany tena tompony voalohany indrindra tedavina ninina tsy atoka sy blokazy napetraka ao teto satria hoe noho ny tsy fananako ny fahoriko de tsy maintsy ty taniko tiana mihitsy tsy foiko anefa io zay teniny zay fotsy tsy foiko anefa io fa zay ny vidy potika ny fiainany zay ny vidy rava tao laniny arena tsy maintsy io tany io ny amity vo afabely ianao Joba 14 Joba 14:7 7:8 amin'ny anaran'i Jesosy fa azo antenaina ny azo satria na dia kapaina aza izy dia mbola hitsimoka indray ka tsy maintsy hisy solofiny na dia efa tonga antitra ao amin'ny tany aza ny fakany ary maty ao amin'ny vovoka ny fotony raha mareny fofondrano izy dia hitsimoka indray ka andraka tahaka ny hazo tanora anambolena amen jereo tsara zany io hazo io mariana fotsiny teto fa io efa nitapahana zay le teny ao efa ny fakany ary efa maty tao vovoky ny tany
le rasinina madinika kely zany ary fa nandalo fotsiny le fofona tsy le rano akory nanondrika fa fofona ianao nitondram-bavaka fotsiny le tena hoe aretina tsisy fanasitrana zay lefa maty tao vovoky ny tany tsisy fanafantsony ty fa ianao nanaiky nampiasain'i Jesosy le mitondra an'le ranonaina vaiza ozy izy teo tapony Kalvari avany ambony arotsaka io le mateza fa voan'ny lalovana fotsiny nandalo fotsiny ao nitondram-bavaka nitsiry indray le izy zay ny lafiny tsara hoe tsika amin'izay ny lafiny ratsy eo ihany verina vakina ataotsika amin'le lafiny ratsy izy lafiny hafa tsy le baiboly ny ratsy tsy le tenin'Andriamanitra fa ho antsika amin'izay zay manantena hoe tsara de tsy mijoro amin'ny fahatsarana fa lasa amin'ny ratsy de ity izy ity amin'ny anaran'i Jesosy fa azo antenaina ny hazo satria na de kapaina aza izy tapahana ny oziny dia mbola hitsimoka indray efa tapakoziny mbola miverina indray koa tsy maintsy isy solofiny hitanao zany tsy maintsy maniry misy dimbony zay solofiny zay na de efa tonga antitra ao amin'ny tany aza ny fakany ary maty tao amin'ny vovoka ny fotony raha mandreny fofondrano izy dia hitsimoka indray ka andrahaka tahaka ny hazo tanora voanambolena enoy amin'izay ary satria hoany efa maty tao vovoky ny tany efa tapakoziny efa lasa iraka efa lasa pastera efa avy nandalo mpiandry fa jeron le fofondrano rehefa navoaka ny zanak'Egypta zanak'Israely avy any Egypta de inona ny zavatra nisy detina tany amin'ny tany hay manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 12 inona ny monomononany inona ny tsarony mamahaiza le fofotongolo matsiaro manina ny ty tsy sanina ty atao inona ao aty zay ry Mosesy raha tariso zay ohatr'izay efa naninona efa hanomboka jereo tsara ary satria nahoana ianao tapakoziny ianao afaka ianao lasa pastera ianao na lasa mpiandry ianao nandray olona ianao ty le ho vehivavy jereo tsara le rano andalo ho alefa tsara tare be ianao nefa mpijangajanga be efa nitapahana ozy na fijangajangana efa tsy mijangajanga tsony tapaka sa tsy tapaka ny dika zany tapaka fa jereo ny falitaony alefany an'le rano ary andefasan'le fofondrano azy ty le vehivavy tsara tare be ianao le lahy toko aminahy mihitsy zany izy mandrosa ianao vavaky tsika zestery vita amen petra am'izay ianao hoe saika iteny de tsy samy teny ndray amin'le zipo fa lasa mangarangara notsy zao de inona ny entinao zao hitanao za tena tsy tiany lehilahy mihitsy tsara tareny zany fa hoany misy lehilahy zao de mangarika anah daholo zay mifany anah de mangarika anah tratrany salobona manko le hovainy de volo le endrika nefa ty mahita tsara tare de avy eo amin'izay de ahoana de zany efa mitady lehilahy de mba te hanambady amin'izay ahy de fa inona nefa de inona mamaikamaika anao malahelo ray aman-dreny lao toko hoe ray aman-dreny inona ny alahelonao de zany tsy haiko misy nge ihany nge ty fa 3 andro efa trandro de elany rehefa vita zy ilainy anah de elany de inona zany tena mampalelonao ka za mitady lehilahy fa za vehivavy aminao nandalo le inona tratra sa tsy tratra efa nitapana sa tsy nitapana taloha nitsimoka sa tsy nitsimoka voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany asy tehaka ihany aloha fa eny tena mahita tokoa moa Jesosy satria zay zao efa tratra tsy hoe tratra le verina nitsimoka nisy vehivavy zay tonga tany amin'ny tany Ambomandroso pasteur marary be atao foko ato pasteur tena tratra zany mihitsy nanao a distance moa zany satria hoe ianao tsy afaka mikitika de raha toa tsy miala aminao pasteur ato mihitsy de alay ny tanako io tsy mety avy zany mantsy anazy de nalaiko ohatr'izao ny tanako
pasteur kozy izy dia natsoky le mamanary zay fa i vehivavy ao mamanary tendreony zany ao tsy mamanary fa pasteur mihitsy ny tiako io dia ohatrany efa taitra ihany aloha tamin'izay hoe ahoana ro ampaikadiny izy tena sady lava ranjanana dia izy dia avy nandeha dia misy voakanina mihitsy ianao matotratra an'izany ato mikiboko mihitsy pasteur ato izy za manao distance tomy tanako dia diavina atsitratra anao amin'izany ahoana ho antany tsy mety ho zany ianao mihitsy farana tsiko ramatoa via tiana ramatoa atezitra be izy vao tonga ramatoa tsy ramatoa ny dediaviko fa enao mihitsy za fetsy dia vao natao vao tonga ramatoa tsy tonga niasana tany aminay intsony le olona dia teo zany no nahalalana hoe ny tena antony-diany loatra tsy esana fa mikendry tsy hoe za mbokosy be akory eny e tsara fantanjony le olona le jereny zany le fiainana ara-panahinao dia rehefa hitany ianao hoe memiroso tsy rarahany ianao na ohatran'iza fa hoe teo any izy le devoly dia tena ohatra zany teneny rahalavy zipony sady foy ny akanjo izy ngeza nefa manara-batana be le akanjony dia tena hoe niady tamin'ny fakapanahy fa ny ramatoa no za moa zany tsy hoe niady sony fa za tena to dia efa eniko ao anaty ke tsy milamy mety ho amantsy anazy dia nasiko nataony olona angaredina teo moa izy dia natsoky ramatoa ny ampitsiny tonga avy ianao ramatoa fa nisy niasana tato dia ianao vao tonga ramatoa tsy miverina tsony amin'izay izy raha vavety izy hoe manaraka atsoko anao foana ramatoa rehefa misy ohatrandreny alao anao mihitsy anaovana anazy mba fetsiko fa tsy hoe za miresista tsara mihitsy kelikely eo anao lasa ekenina fa hoe tena matanjaka ny ara-panahy fa tsy mahazo milalao fahotany zany mihitsy tena rehefa hita hoe tady apalatsaka dia elao atao inona hoe elany fa raha fa hijery vidéo tsika misy tena ao no hoe mandosira ny fakapanahy fa manohera ny devoly reto tsy azo ampifamadiana ny devoly dia toeriny fa tsy andosirany fa ny fakapanahy no andosirany zany mila haitsika zany ny fakapanahy tsy azo lalaovony fa andosirany rehefa hitanao fa tady hotafa misy fakapanahy mahazo anao dia atao inona andosirany fa ny devoly tsy azo andosirana fa tsy maintsy toeriny fa raha tsy zany ho latsaka ao anatin'ny velam-pandriky ny satany ianao ka dia zay koa mahatonga le ozina teo indray miverina vokatry le manimanina ny tongolon'ny Egypta voalaza teo ary tena mariny zany zay koa maharatsy an'le resaka teo le hoe tsy nifongorina hatramin'ny fakan'le ody fa nisy tavela tao dia io ody tavela io raha mivavaka be anao tao dia tsy dia mahazo hery loatra io fa raha misy olona manasina fotsiny amin'izay orinanao na mandalo fotsiny eo dia manomboka mitsimoka ndray io ody io zay mihitsy io resaka le hoe reo voalalova amin'ny fofony fotsiny dia mitsimoka dia zay mahatonga le izy ngotana hatramin'ny fakany dia zay koa mahatonga antsika hoe vao nandrain'i Jesosy dia nisy zavatra tsy afaka hatramin'ny fakany dia lasa maniry foana le izy dia zay ny antony somary iverenantsika kely amin'ity androany ity ka dia amin'ino fa efa vonona ny vidéo antsika eo raha imandrindra lako dia alao andeha ato amin'izay satria efa lasa kely anko ny fotoanantsika ny vidéo antsika dia miankina hoe inona no mahatonga zao aizy-pito eto Madagasikara zao tsy reto rery akory fa santionany amin'izay mety tokony ho fantatsika ihany aloha reto hoe reto ny antokantony mahatonga ny aiziny eto Madagasikara io fa be da be dia tsy vitantsika raha anatina adiny ray sy 40 minutes zany satria sady mandray lesony tsika no mijery an'le vidéo dia nareo zany sady mandray noty ihany hoe tia le izy fa tsy afaka manala an'le aiziny io tsika raha tsy tsika mihitsy aloha ny afaka ao anaty aiziny satria ny jamba tsy afaka hitatana jamba fa samy any akady ny hafarany izy roroa dia zay ny antony isariana antsika amin'izay resaka fanapahana ozony zay mandra-pilamina io vidéo io ny eritreritra ihany zany zay no hoe sody hoaty resaka tsika ty tena faranana mihitsy amin'ny fanapahana ozina tena asa mihitsy mety aminareo ve zay atsangano ny tanana zay manao hoe mety aminay zay dia zao ny tanjona amin'izay zany ny mpiandry rehetra aloha zay afaka miasa dia manao akanjo dia hoentiny lay inona moa le oziny zany hoe tanjona dia hoe mba tena le asa natao zany tsy vita nianatra fotsiny fa tonga dia nisy pratika avy mibebaka nareo zany tany herinandro na tapa-bolana fantatrinareo zava-misy efa nisoratanareo bebanareo tena ny valoza atsika tena reto Jesosy famizany voalaza te sodomita dia tsika malagasy mantsy tena be dia be le mivady-piavana le hoe lova tsy mifindry
dia zany efa retsika zany e tratrany tsy miobonga tratrandreny le fahasembanany reny satria mitovy le ADN ao anatin'le olona dia lasa sembana na ara-tsientifika koa raha dia tena zany a le olona miray a miaraka samy mitovy a dia mitovy le raha ao anaty a dia lasa misy fahasembanana le zaza zay koa no mahatonga an'ireny a dia hibebahana daholo eny rehetrarehetra eny dia tapahana oziny zany ka dia rehefa mandeha moa le zavatritsika ato a dia efa alefantsika le ina moa le sary ao anatiny ao a mba hahafahantsika ihany koa jery mahita hoe zay ke le zavatra misy a eto Madagasikara itsangana aloha tsika hivavaka aloha dia hijerytsika rehefa voalamana hoe vavaka aloha tsika misaotra indrindra Jesosy mahazava ne zany fampianaranao zany misaotra anao a naniraka ny mpanomponao nampafantatra anay a zany zava-miafina rehetra izany marina ny teninao fa zarazaraina samihafa ny famezam-pahasoavana ary dia zany indrindra ankehitriny ny atao hoe nandraisanay fahalalana tsara avy aminao fa misy marina kay Jesosy misy ny fahatsarana vao lalovanao dia vao may mety tsara fa misy koa ny faharatsiana rehefa tsy tapaka dia rehefa lalovany devoly dia vao may mitsimoka miverina indray a aty anatinay aty ka nitanjonao Jesosy afaka anay amin'izany zavatra maro mangeja izany ka natonga anao ny teny mihitsy hoe mandosira ny fakapanahy fa manoera ny devoly ka dia misaotra indrindra hijery horonan-tsara zay Jesosy andraisanay fahalalana misimisy kokoa mba hibebahanay andreo dia nisy taminay koa efa nanao izany sy ireo razam-be anay tany aloha tany a ka engany ao anatin'izao fotoana izao mba hisy zavatra ho voaray anay a ahafany mibebaka misimisy kokoa saotra Jesosy a dia rainay mandraka izay ny anarinao masina amen mipetraka isika rehetrarehetra dahoary le vidéo jerena aloha le pimasy a voasambotra aloha tsy io aloha fa le pimasy voasambotra ono a sao dia misy aminony reto jiry reto ahoana ho famononany reto e lasa mazava be reto dia tsy hita tsara le izy azafady izy ny tompona andraikitra hoe mba tsy haiko izy le piana amin'ireo reto ampiany reto aloha reto ihany satria lasa manjavonjavona be lay sary ety nefa le izy efa qualité efa somary tsy dia tsara dia mba piana aloha zany ankoatra ny azo fijaliana moa zany tsy piana mazava ho azy a dia mba tomaty reto jiro reto ho anzy mba tompona andraikitra may an'izay a angatahana mba hanapika dindry ty mazava be ty satria lasa tsy hity retsy aloha etsy zany zay mahitanareo am'izao a eny ary dia za hipetraka hijery le pimasy a voasambotra misy feo ve izy io raha misy feo zao izy io ny tena tsara satria misy feo resahana mantsy ao anatiny aizany amoana sa tsisy feo mihitsy ve le izy tsisy olona etsy amin'ny régie ve misy olona mba mamoaka le feo ato anatiny na vetivetika fotsiny aloha pose eo aloha e pose eo aloha le izy a dia mba sady satria ilaina amin'ny feon'izy io aiza le zafady indrindra le ray aman-dreny etsy amin'le régie etsy ambony etsy a raha mba ao izy dia mba satria misy feo mihitsy a enona ao anatin'le izy satria le feo mihitsy ny tena ilaitsika eto a lay olona manazava eto a dia sady tsy mpiandry akory ana fa mpitandro ny filaminana mihitsy dia tokony handray lesontsika hoe raha mpitandro ny filaminana ary mahatsapa an'izany a inona no andraikitsika kristianina maloana ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara dia eo azavaina aminareo hoe ty le zavatra tokony ho ataontsika sao dia misy hevitra hafa rahalahako ahafahana mandefa ny feo aloha fa le rahalahy etsy ohatrany lasa izy teo ohatra mbola nisy raha ranona lany tompo azy angambany efa o zafady indrindra dia aloha mba hisy feo ankely aloha hivoaka ao anatin'le izy dia etsika zany mahita hoe inona amin'izay ny adidiko ary efa tapaka ozina afaka tsara ao amin'i Jesosy a inona kay le adidy miandry amin'ny firenena dia inona kay mahatonga le firenena mahantra tena mahantra ohatran'izao mihitsy a dia reto misy horonan-tsara vitsy ihany izy reto fa efa ampy amin'ny tinana raha mbola misy ny fotoana amin'ny heriny dia mbola misy be da be mihitsy ao fa ny amin'ny heriny amin'izay zany hoe reto indray le vahaolana zay omena dia videoana vahaolana mihitsy indray no alefa ao anatin'izay a amin'ny heriny izay eto a dia misy horonan-tsara ana pimasy voasambotra zany hoe samboriny zandary fantaniana mipetraka hoe inona moa ny idiran'ny zandary a amin'ny fisamborana moasy dia ty horonan-tsara ty ny amaly an'izany hoe samborina satria izao no antony dia manazava eo izy dia anjarantsika zany no mandray andraikitra hoe inona kosa ny tokony adidin'ny fifoazana raha ny manam-pahefana rehefa manapa-kevitra hisambotra andreny a tsika zany inona no diditsika ao anatin'izay asa tanterahan'izay fa efa mandeha ve efa mandeha le feony tsara mantsy raha misy feony ihany ao anatin'le izy ao mantsy satria le feo anatiny a
no tena ilaina. Le sary mantsy raha vao mandeha le sary dia tsy lasa tsy mazava kokoa le fanazavana ao anatin'le izy. Dao aloha anao hira anankiray andiliny voalohany fotsiny mandrapatonany mitsangana miazava mitsangana ka miaza retanora noranandriamany izao no soa zao no sokami zao ianao manenina zao no andro fivalozana. Eny are eo antsika aloha zany mandra-pandeha an'ity vidéo ty dia amalikely ny fanontanian'le ray aman-dreny teo mahakasika ny hoe atao didipoitra ny zanaka. Nanazavan'izay tsika teto ray aman-dreny Iraka Bertina kely moa ny tena mahalala an'izay fa efa nazavainy taminay fotsiny dia niraisiko noty dia ampitaiko aminareo fa hiangavitsika izy amin'ny heriny androany ho avy eto. Dia anazava misy kokoa le didipoitra zany rehefa alaina le lohatsitsika ho an'le dadabe na le olona mihinana azy dia lasa misy fatidrao izy satria iny tsy maintsy misy raha tavela ao anatin'le izy ao. Dia manontany anareo atao ahoana zany le izy dorana fotsiny na ariana dia vita. Tamin'ny anay zao dia tao amin'ny dokotera fidy natao dia najanona fotsiny eo tsisy hoe hoentina makaiza fa dia najanona fotsiny nao. Misy ndray hoe noentina dia nidorana tany an-trano na nalevina fotsiny ihany dia vita. Dia tsisy valaka amin'izay koa lahy tavononjaza. Iny le tavononjaza iny tsy mila hoe andeha alevina eo tokoa nambaravarana sy nrehetrarehetra fa na alevina eny an-tanimary fotsiny eny tsy asiana sase fa mandrapapotika anao mba tsy hanariana azy eny amin'ny zordira. Eny amin'ny zordira moa zany le izy tartaritin'ny alika ny mahakamo fa tsy hoe olana akory fa le izy leo tartaritin'ny alika eny dia manjary lasa manimba fiarahamonina. Fa tamin'ny anay zao dia ny anay nidorako daholo tamin'izy efatra mianadahy tonga dia nidorana fotsiny le izy dia natao kila lasa lavenina dia zay fotsiny. Dia mahakasika ny ala volonjaza tsy manao an'izany tsony ny kristianina zany ala volonjaza fa itezo fotsiny amoatra mifanetezany reny alaivo mety etezo amin'ny anarany Jesosy dia milamina. Zany hoe tsika zany tsy manana fombafomba itsony akoatrin'izay efa tenen'ny baiboly. Tenin'Andriamanitra dia miteny fotsiny niny nataonareo dia atao vy amin'ny anarako zany ozy izy. Nandevina zao zay dia za ny pasteur teo dia niteny fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy mikatona io dia tsy mila mandray olona tsony tsy amin'ny anaran'i Jesosy ny antitra eny sisa dia zay fotsiny dia nakatona amin'ny fasana satria nitenena pasteur natao vavaka vavakantsika Jesosy wakatony io fasana io dia tsy anakery aminay ny asany ratsy amen. Tsisy vavaka lava be fa zay fotsiny satria natahotra ny olona teo sady tsy akapanandro ve dia mba hoe vavaka fohy fotsiny natao zay fotsiny fa tsisy hoe fanandrona be atao. Raha ny tena marina reny amin'ny fasana tsy tokony isy fotoam-bavaka lava be zany araka ny teny tompo fa nanazava zany taminareo teto ndre mandeha hoe ny fasana dia varavaran'ny elo tonga dia misokatra direct mihitsy rehefa misokatra ny fasana tonga dia direct mihitsy ny izao ety amboniny tany makany amin'ny varavaran'ny elo. Zany hoe varavaran'ny elo zany misoka ny fasana misokatra. Dia ny fifoazana raha ny tena marina tsy tokony misy zany mijery le faty farany eo zany reny koa dia miteraka ozina na le mididina impito amin'ny fasana dia efa ozina. Le fandrarana toka amin'ny namo ampineo dia efa ozina. Dia ararotika amin'ny mandra-pandehan'ilay feo atsika mandra-piandrin'le feo atsika ihany fa raha vao mandeha dia ajanoko le anahako dia efa miteraka ozina dia mila ibebatsika. Zay rehetrarehetra nanao an'izany dia mibebaka. Ibebatsika koa reny hoe lalana nandrotsona tsy iverenana. Ianay ho any nandrotsona ny verenana ihany dia ibebahana koa reny. Ibebahantsika ihany koa ny fandikana afo rehefa avy mandevona. Voalaza mihitsy ao amin'ny Deutéronomia zany hoe tsy misy aoka zanalahy na zanavavy tsy ampandeha andika ny afo izy. Dia tsika zany tsy mandika afo zany tsony fa rehefa avy mandevona dia mandro manamasina rano dia mandroka dia voly. Raha ny tokony izy koa tsy misy zany hoe misasany amin'ny rano be manala ozony zany. Efa mandeha ve? Metopy ianao rehefa mandeha le izy ao ve? Lefa soareo le amin'ny rezi ao dia tsy manao an'izay tsony tsika zay misasany amin'ny rano be zay tsony fa tonga dia mandroka dia voly dia sasana avy hatrany ao an-trano ny lamba rehetrarehetra zay avy tany amin'ny fasana. Tonga dia sasana tsy hoentina milalao an-trano dia ny tranon'olona avy ny voapaty rehetrarehetra tokony tsy maintsy raha fifoazana izy nakana mpiandry dia nidiovina. Zay no mahatonga le olona misy maty foana ao an-trano. Za efa maty na tamin'ny 2 volana tamin'ny mbola hitako mipetraka teto satria le tranonao tamin'ny rehefa nisy maty tao mivoaka tao dia tsy nidiovinao tamin'ny anaran'ny Jesosy dia diovina daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Zay zany izy amin'ny ankapobeny inoko ngamba fa mazava ndao ary lefa aso amin'izay raha hoe le orona tsara efa mandeha ve ny any amin'ny reziany mahakasika an'dely moasy
voasambotra teo no alefatsika zay izy angamba amin'ny ankapobeny fa amin'ny hery misy azo afaka manontany ihany ao alefa so le anankiray de mikirakira ny eo amin'ny régie hoe manjary lasa mantsy ny fotoanantsika ity fa raha vao miteny eo indray de tsy tapitra mihitsy io ao ary mandeha ny feony ao sady miezaka eny eo amin'ny régie zay zay ve zany zao izy fa misy feo izy zao zany jesosy ataovy mandeha ty zay zao tokony efa misy feo zao izy amin'io zay tokony isy feo zao izy fa tsy mivoaka ve ny feony reto de eo aloha repose rehefa tsisy feo fa ho azavaiko fa lasa be fotoanantsika rehefa nisambotra dalo reto manam-pahefany reto de tsy vitan'le dalo ihany no nisamborony fa nisamborony araka tam'izay koa no moasy le pitaiza ody le pitanan'le ody rehefa nanazava ry zareo reo hoe ny antony mahatonga anay nisambotra hatramin'le moasy ozy izy na le dadarabe satria ry zareo reo no mamatsy ody gasy an'lay dahalo fa ny dahalo zany tompoky sy ny mpangalatra sy ny mpamakitrano tsy miasa rery zany fa tsy maintsy maka ody gasy tsy maintsy zay zany anisan'ny mampamaizina ny firenena mahatonga antsika mahantra de zay no mahatonga ny hoe vaky ny tranonao ianao tao an-trano ihany zay tratran'izany sandary manokozay anay matory ambony fandriana miaraka amin'ny basy tena nataony eo akaiky eo mihitsy ny basy fa zava-doza be mantsy zany manam-pahefanana anary-basy zany fa matory miaraka amin'eo ny basy vaky ny tranonay lasa daholo ny bisikleta lasa hatramin'ny tele sy ny volany zay vao taitry mamanay hoe mpangalatra zay vao tatoato zay somary tena nilongatra zany ny resaka tsy fandriam-pahalemana ka rehefa natao daholo zany paikady rehetrarehetra de tratra tokoa le rangahy ary rehefa ny savana ny sakosy eo aloha posé kely aloha rehefa ny savana ny sakosy rao eo aloha posé kely zao ny atao hoe ody gasy izy moa le sary zany tsy asy de le sary nalaiko tao fa tamin'ny internet tia misy tanikomby ty moara areo zany ohatrohatran'izao de matetika moa ny ody gasy za tsy mpanao atao hoe dadarabe fa zany hoe milalao ihany tamin'ny nanao kongo-fo zay matetika tsy maintsy miaraka amin'ny ranomanitra be foana zany hoe mahatonga an'iny mahatonga le olona zay miaraka aminao domelina raha vao ny olona zay milalao ody ka manao ranomanitra de zay miaraka amin'io domelina daholy zany hoe lasa makany de zay mahatonga ny le mpilalao ody taloha mpampiasa ranomanitra zay garbaty rehefa esana de tokony atao manao hevoka amin'ny jesosy mihitsy fa lasa marary andolavy izy zay lalana nidirany no amoana azy de aingana be izy mazava aminareo ve zany fanazavany zany ohatra raha nandro teny amin'ny doany izy de ataoana zany izy rehefa mandray ny jesosy ampandrony raha efa nievoka ody izy de ny aingana kokoa tsy hoe tsy afaka izy raha ampandrony fa ny aingana kokoa toa de maka rano de amasina fa lasa marary ando fo ny olona io raha ianao zay mpilalao teny amin'ny doany taloha ka marary ando lava de amasiny rano de iny le hevoka iny amin'ny anaran'i jesosy mihitra anaty loha satria le mandro ty ivela fa le mihevoka mihitra any anaty loha mihitsy de pitehana amin'iny jesosy ny ody rehetrarehetra zay ty raha manitra hitanao ty satria rehefa mihevoka an'iny olona de domelina hatramin'ny sainy de tsy fantany hatramin'izay ataony de hoentin'le ody fotsiny izy ary ny olona ihany ko zay tratran'izay le hoe mahadomelina zay koa de domelina ny ray trano le niteneniko anao teo hoe zay zany za tamin'ilay takoza anay tao nitondra basy zay tao daholo very ny entana rehetrarehetra taterina vao nalala hoe ay fonoka le nampiasainy de atao hoe fonoka zany ary na eo ary ianao de tena tsy mahetsika eo ianao hitanao hoe rio le dahalo mihitsy eo fa tsy mihetsika ianao ohatrany hoe lalovana mpamosavy de zay mahatonga ny olona hoe tena tao zay ray trano tsy enonay mihitsy io lakoziana io vaky zay ny adidin'ny fifoazana mandroka de voly mba tsy hotratran'izany ny malagasy le fonoka sy le ody gasy mampatory sy mamparendremana be io zany zay ny anankiray de reo zao le ody be da be reo fa raha ho azavainy reo tsy ho ampetsony de andeo re tohizo ndray angely izy tohizana ndray reo daholo ny zavatra io fanafody viaviavy hitantsika reo miaraka efa misy sakosy telo izy io de mazava ho azy zany hoentina agny amin'ny grand commissariat novana ny fanadiadiana de nisy andian'olona efa mihoatra ny telopolo zany tanora milongo basy fito zany le basy de hoe tonga teo amin'ny devant commissariat fa hoe mitaky ny tsy maintsy amoahana ny io le rangahy ka teo agnaty an'izay zavatra zay moa zany de nandray ny andraikitsy zany ny lehibe ny commissariat ny commissaire ny mahabo eo zao ody daholy hoe mba nampiasa ny fomba zany agnaparitany reo le olona reo karaha vao nanao miarme basy fotsiny zany le polisy
dia taitra zareo dia lasa tonga dia nandositra ny paritaka ka moramora ho an'le polisy tao aoriana tao zany a tonga dia nisambotra zay azy nitondra basy teo nahazo an'le basy. Araky ny voalazany tompon'andraikitra dia milamina ny eo amin'ny distrikany Mahabo amin'izao fotoan'izao taorian'ny fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra ary mitoy kosa ny famotorana izay ataon'ireo polisy pirenena ao amin'ny distrikany. Sotra tompoko lamina tao tanàna voalasa le moasy nanina ny tanàna voalasa le moasy asitehaka ho an'i Jesosy aloha zany hitanao ny mampahantra ny malagasy zany tsy mampilamina ny tanàna dia miforongatry ny fampotsampy satria ny dahalo tsy miasa mihitsy sy ny mpamakitrano raha tsy maka ody tsy mbola nisy dahalo ka tonga tao am-piangonana hoe mba tsofrano aloha zay pastera fa makitrano zay raha riva sy efa say fa nahitany zany ianareo dika zany a tsy aty am-piangonana zany zay any mahatonga an'izay reo le ody rehetrarehetra reo sao ody rehetrarehetra zay lalaovina ao anatin'izay lefa so sy fiondray io manaraka io ary be atao hoe tombo rehefa tonga amin'ny Taninanandrano mandeha izy ny circulevana le tanàna tokoa satria afavodim-bongona circulevana le tanàna tany lavitra olona io tanàna io sary farondra io ny sabagna le tratra toa koa raha be reo ny ody tao skidy anao zao ody rehetrarehetra zao tonga ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanjakanareo moa zany le feo fa omby asa tahaka itony zay manolotra fanafody zao ody gasy daholo zao ny ilaina fifoazana atsika ny omby asa tratra reny no tany amin'ny kizy toerana fandalovany dahalo a dia toerana tsy sahin'ny olona le afa-tsy dahalo ihany no mandeha makeny nefa ny omby asa iny a dia teny no natratrarana anazy tena gisera izy a zany hoe tsy ny dahalo ihany ny samborony zareo a fa ny samborony zareo koa tamin'ny tanàna anankiray ty a hatramin'ny kimasy zany hoe zay zany nazavain'ity ray aman-dreny be a manam-pahefany ity tsy hainy mihitsy moa zany le feo hoe mahena resa tsy mahena aloha e mahazo famporosena izy amin'ny alalan'le fanafody ratsy matoky tena izy a asa izy a io zao eo aloha pozio eo hitanao eo pozio eo vetivetika hitanao tena mirongo ody tsika zany ohatrany hoe zafady a petrapetraka zany tsika fifoazana nandray e tsy malala an'le tena mission miandry atsika fa ao ambadika zao Taninanandrano zao a voavoaka fotsiny ny Taninanandrano anao dia tena be dia be ny asany devoly tena tokony anao mission mihitsy zay ndrasana hoe tokony tsy mijanona eo am-piangonana roa taona telo taona zany mpindray fa voavoky tonga dia lasa mizara tonga dia manao asa fa tena mijaly ny any ambanivohitra zay nisy taona nanadio concession ana olona zay a tany amin'ny faritra atsimo tany dia manam-pahefana be moa le olona nanaovana ny asa dia narahana CB zay mitondra basy andreo miaro anay zany moa hoe zay moa zany mba fanapaha-kevitra ilay patro be hoe reo olona reo arovy any fa sao dia vonon'olona any dia mitantara eny le olona io hoe aty aminay izy izy pasteur io dahalo tena eo alohana eo mihitsy fa tifirina fa tsy voy izy izy ary tonga dia mandrivotra dia vetivety dia tsy hita dia niteny taminazy tamin'izay ohatra mba miresaka fotsiny koa moa satria manala lalana e mbola adiny roa teo ny lalanay ho any amin'le toerana mandeha tongotra ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ho ary ngaroa zay mihitsy natao rehefa manenjika nareo amin'ny anaran'i Jesosy vity zay ny fionana izay a heritaona sy tapany taty ariana niona indray zay na nadio fandrony a concession le olona ihany fa teo amin'ny toerana akaiky ny tanàna io niona tamiko indray koa io niona taminay pastera tena mandaitra rangaty le zavatra natorinao a nanenjika izy nataoko tamin'ny anarany Jesosy mipoaka dia voatra amin'ny tongony dia lavo izy asitehaka ho an'i Jesosy kosa aloha za sadaikatra ihany satria ohatra ny salasala be mety ve le nitifitra izy fa mampiasa ny saiko fotsiny hoe na soa izy zany nitifitra na soa izy maty dia légitime défense ny azy zany a dia tsy ny lohany nikendreko izy izy fa ny tongony fa hatramin'izay izy taontaona anay nitratran'izany tany Fianaratsoa nanao akrosage tany faritra atsimo efa niresahako tamin'ny sasany taminareo dia nitifitra basy dia ozy izy nidalo hoe rano tonga dia nivoaka rano basy io tena rano eo aminy dia tsy hita zay natao a dia azafady moa zany fa mandeha direct dia nifirana ny basy dia rehefa nifirana zay vao mipoaka dia nandeha ndray ny akrosage fandrony taorianan'iny dia ozy iray nidalo hoe rano dia nifirana ndray dia tsy mipoaka dia nanandrana an'le teknika tamin'ny voalohany ina ny zavatra anseho izy nareo tsy nandaitra tsony ndray le izy fa tsy mipoaka hatrany dia ahoana fa tsy mety dia inona ndray natao a nalatsaka ny basy a dia nalala pataloha daholo dia mivoahana dia miazavaty fa tantara tena misy zany a tipizana zany lay fitaovana mba aminona anotana fady anazy dia nandeha ny akrosage dia voy andray koa le dalo dia nisy ndray izy volana taty ariana dia nanao ohatra zay ndray koa zay izy
de mivadika hoe rano de natao ndray koa io fa tsy nandaitra de taty arina izy vao fantatra hoe ay zala reto a mampitombo foana ny herin'ny odiny zany hoe raha vao hitany zany fa matinao le voalohany de mitady hevitra ndray izy de zay no mahatonga azy le mitady vehivavy bevoka analana ny voamasony le zaza sy ny ao anatiny a de tena miteny mihitsy ody io zany hoe zaza tsy mbola nahita masoandro ny ilainay de zany de miteraka inona koa zany oziny satria lasa maloto le tany de le tany maloto nandatsahndra ino mitarainany amin'Andriamanitra de io tany mitaraina ino no mahatonga an'Andriamanitra hoe tena alolo faiziny reto malagasy reto fa tena mitateny ran'olona innocent tsy manatsiny de nisy an'izany arô izy azafady a fa servetam-behivavy namonosanay basy zay vao mipoaka faran'izay pasteur tena tsisy hevitra tsony tena vadika rano tsy tanay tsony izy natao fa de nitsoka sisa satria natao daholo le rehetrarehetra eo a tsisy hevitra de mba nangataka izy tamin'ny fahavelony fefa maty moa izy io hoe raha mba mety a de nareo mivavaka reny mba tetiavinay hiara-iasa aminay no mba roay de voly fa so mba zay no mandaitra izy aloha tsy nalalany tena heriny satria izy tsy fifoazana so mba zay no mandaitra fa lasa maty foana ny ekipanay de zay zany hoe tsika mety tsy miaraka am'zareo manao an'le akrosage ihany fa ny anjarantsika maninona mandevina ny asan'ny ody tantara tena misy ty tany amin'ny fitandremana nisy teo aloha ny tantara ry zareo lasa nydalo ny omby teo an-tanàna rehefa lasa nydalo ny omby teo an-tanàna de ny réaction le tony eto amin'le fiangonana tsy ny antso manam-pahefana aloha fa ny antso mpiandry tena vaky tato mivalanay inona ny atao de ozy le ray aman-dreny io manao hoe pasteur hery moa zany tamin'izany le mpampianatra teto iny maly izy zao nampianatra zao izy izy a aza metsika ao an-trano aloha fa andao ataontsika distance tonga de nitodika amin'ny anaran'i Jesosy leviny zany ody mitarika ny omby zany fatorana amin'ny anaran'i Jesosy de zay am'izay reo vao nalefa nandeha nitady tsy hitany alina an'iny a ny ampitsony iny nisy niasa nisy niantso teo atala tamin'ny volony re sao de mba ombonareo ty tavely eto ty atala tamin'ny volony ty fa alay vao aty de naoentina nytaratasy de noentina verina tavaverina soma tsara ny omby sotra Jesosy aya le dahalo manao an'ilay ody a mampiasa fanainga lavitra sy mampiasa misy ody zany le omby de le ody no mitona an'le omby trifana fotsiny de vao tratra ny distance levina ny ody tonga de maty le hery le ody a de tsy tafetsika etsony le omby zay nge io e dikan'izany zany a le ny namantsika tratra amin'ny fanainga lavitra e tratra ny bebe manaiky e fandrivotra rehetrarehetra eny tonga de ataovy a distance amin'ny anaran'i Jesosy fa de tsy metsika reny tratranao azy tsy ambodiny sotry reny nary amin'ny arehany reo hoaizy aty amin'ny fahasankarana de hoaizy ianao ry vady malalaka andao ody mandeha hoazy io izy ao fahasankarana mety lalana fa nizorany amin'io satria tratra amin'ny fanainga lavitra be de be ny malagasy tratra an'izany misy olona mety tsy okory ny tokony vadiny fa tratra ny ody fity izy a de nanambady an'io rehefa lefy ny herin'ny ody fity any arinany vao gaga hoe fa inona ary nanambadiko anao ty marina moa inona e de efa tsisy hevitra tsony satria efa vita mariazy antaniko hoe dady nisy olona natao mariazy tonga atao amin'ny dady ataony re mandeha tena tsy mifanetana mihitsy le couple de ozy izy dada mantsy le vehivavy tena io mihitsy ve ny tianao tena io mihitsy tena zao mihitsy de ozy dada mantsy le rangany daholo mivoaka vetivetika ianao ray aman-dreny voaka le lehilahy na alainy dada ny rano amin'ny anaran'i Jesosy to de mifafazany teny amin'le tarian'le vehivavy niditra avany am'izay midira am'izay hoe anao aty vao niditra le lahy de ozy le vehivavy hoe fa iza koa ty miditra avany ty fa izy io de izy dady io lesaka eo alainao vady teo izany ve dady de koditra be le vehivavy zany hoe lay rany Jesosy nampahiratra ny masiny zany a dikan'izany a mba tsy ahatonga an'le fiainantsika tafasaringotra amin'ny asan-devoly andao raha lahy teny ijoro a tena zay no angatahana amitsika tapahantsika ny ozina aloha de tena hanomboka mety misy hoe cellule de prière de mandroaka devoly amin'ny fiainantsika resaka asan-devoly sy ody amin'ny akabeany fa tsy nyrehetrarehetra akory amin'ny akabeany tena mamatotra ny fiainantsika zay zao le hitanareo tam'le teo ty koa anankiray zany hoe mamatotra amin'ny fireneny mandevina omby io rahalahy le fasokely fa mahatsiravina ane zany alefaso mihitsy io ay le ody te moa tsy voatoakelipolay avy ao ankisatsy ny commune Analamitsivala ao anatin'ny district Mahabo no mikasa akeliny ity pimasy izay tratra ny polisy avy ao amin'ity district ny folo ny volana febroary taona 2024 sy 2025 io moa zany a mifokon'olona zany misy hoe andeha amoaka an'lay ina moa le moasy indrindra moa le namany ao inona zao ty zany zao le inona fa ty
ty le fahotana mahafaty tena tsy mendrika mihitsy. Ty le mandevona omby ndresako taminareo tamin'ny telefony. Io a omby velona io omby velona io a tsy nalatsa dra io, tsy nitetehany, tsy natao io hitanareo io izy. Zao aleo nareo ny tsara azy, jery azy fa tsy hitsara. Zao eto Antananarivo fa tsy hoe any amin'ny faritany akory. Zao ao le omby velona tonga de totorana manta fotsiny amin'izao. Ahoana moa Andriamanitra no faly amintsika amin'izany? Ahoana Andriamanitra no isy fifaliana? Ao le omby tonga zany de ao de aleo anazava aloha le mpanazava azy fa za tsy mahay manazava azy. Misy anazava io raha fa aveo. Eo hiakatra kely ny feony fa isy olona anazava io raha fa aveo. Zay tsara le anaovany a menamena. Io anazy velona satria maro loatra ny ota fady zay nisy tamin'ity toerana ity. Tapa-brika avany amin'ny fivotoeram-pivoahana tazana tao. Ialako tsiny fa mety tsy tany angamba fa tapa-brika tamin'ny Tsanorava. Fa maninona ny doana manakasina anao sina Tsanorava? De ny antony andevenana velona ny omby. De ho velokasina ozy izy masina tany. Mipitsarano ka meky maneky lanitra. Ary tonga fa fahazavana ka tsy ho lavin'ny masoandro. Zay no antony ampidirana anazy. Andevenana ao anatin'ny fahampianon'ny volana. Ny antony andevenana velona le omby a mba hamelomana ndray ny asin'ilay doany zay eto Antananarivo ihany. Dikan'izany zany a neny rahalalivan'ny nitoriany teto amin'ny baiboly hoe fofo fotsiny de efa tady hamelona n'ilay zavatra tsy nentina le tsara natao. Eto efa tsy fofony tsony a fa efa tena le omby mihitsy nalevina velona. Normal be zany le Antananarivo sy le Madagasikara raha tena tsy mivoatra mihitsy. Satria nahoana Jesosy mihitsy no niteny hoe rehefa meko taleta izy a, ny anazy ny taleta nataony ny sasany nampiasaina fa ny azy nataony inona ozy izy? Naleviny. Hainareo tsara le tantara. Naleviny ny taletany. Tezitra Andriamanitra izy Andriamanitra hoe na zay kely ananany ary a alaivo de ameo ny hafa. Zany ke le oziny zany e. Satria tsy haitsika no nampiasa n'ilay taleta no menantsika. De iny hitanao hoe omby mbola reny ary ny santiona ny hitanao. Fa be tepe no hoe resaka olona mihitsy atao sorona, reny zaza varira reny maso ny alaina de atao sorona. Ahoana moa nisy fiadanana eto Madagasikara? Fa zao fotsiny kosa nefa mety tenena hoe de tsy adana mihitsy ve zany zay ry pastera na ry Jesosy. Zao ihany e, rehefa tena tsy iova Madagasikara farafaratsy mba tsika aloha iova. Azonareo? De amin'izay ny tenin'Andriamanitra manao hoe ataoko samihafa amin'ny manompo sy ny tsy manompo aho. De tanteraka amintsika le hoe ny ray ny venona lota de tsika koa nijinjanyana marikivy e. Ka alao izy anota raha zay ny fantatra ry zareo fa tsika le mivavaka kosa isoron'Andriamanitra ao de tsy mandaitra. Io mihitsy le teny azy tao amin'ny Ezekiely. Na manao ino reo rehefa mivavaka ianao tsy mandaitra aminao tsony io, fa ho an'le olona tsy mivavaka de mandaitra. Saingy ny firenena aloha tsy afabela mihitsy ao anatin'izany. Tsy fantatra aloha raha za manokana raha mpitondra fanjakana ohatrany tsy eken'ny saiko ihany na de atao hoe omby ary na vonoana velona tao iny. Ohatrany tokony sazy ihany a miatra amin'ny hoe omby velona, zavatra velona nefa tonga de totoranao fotsiny ao satria acte barbarianina mantsy zany. Azonao acte barbarianina zany. Zay zany mahatonga ny hoe normal raha miakatra treo ambavoron'Andriamanitra ny fahatezerana na de miezaka faratapiny ary mety ho mpitondra na ny mpanohatra tsy haintsika izay mba miezaka de tena tsy mety tavavoakantsika. Zay tompoko le asa miandry ny fifoazana tena motika sy andrava an'izay rehetrarehetra izay. Zay ny antsoinantsika eto androany sy rehefa Zoma hoe miova ny fanavaozana ny saina. Fantatsika zay amin'ny ankapobeny a ny resaka ody gasy, ny fanompoan-tsampy, ny fahavetavetana reo de tena mamatitra antsika malagasy. Eto zany mipetraka ny fanontaniana hoe hitsangana va ianao anohatra an'izany sa anaiky fotsiny tsika sy anaovan'ny devon'ny firenetsika. Anao ny fanontaniana, hitsangana ve ny fifoazana? Ifo ve ny fifoazana? Misy hira mahafinaritra be zay manao hoe mifoaza ry fifoazanao. De anao teny zahay tsy sekta fa fifoazam-panahy e. Hiran'ity rahalahy ty zany. Mahafinaritra amin'iny iriny le tempahefanao ana lazaiko aminao zay mino ny asa tokony ataony ihany koa. Misy an'izany iny hiran-drahalaliva e. Mba eno ihany aloha e, zarazaraina samihafa ny famezam-pahasoavana. Tena hoe manaitra antsika hoe arak'le tena zay tsy sekta fa fifoazam-panahy. Ny atao hoe fifoazam-panahy zany de manohatra ny aizina rehetrarehetra eto Madagasikara. Zay aloha ny fanapahana ozina andresantsika
vavakantsika amin'ny herinandroany mba azo ny niraka bertine ho azavaineo reny didipotra hoe inona ny antony fa tsy mety izy aloha fa izy ny anazava eny tompoko zay fa verina sora tompoko raha mbola misy fanazavana laliva mahakasika ny fanompontsampy hita teo moa meko anao satria nareo ny aina tao anatiny a tamin'izany fotoanandro zany moa ianao zany narefa fananao ohatrandreny rahalahy ny mpanompo sampy a ohatry ny mpiandry sy ny hiraka atao amintsika koa hoe sarazaina samanany azy ny fanomesa-pahasoavana misy mahay mankirakira tena mamon'olona mampanao an'ireny a asan-dahalo reny mpilalao ody an'izany hafa za zao tsy mahay an'izany fa taloha samy io nge dadarabe mifetsy be le devoly ity ihany ny asiany sitraniny ity nefany a ataony ity samy losifera-daoliny ao anatiny losifera-daoly ihany ny lehibeany de sanatria zany te hiala amin'iny zao le dalo de manatona dadarabe a tahaka anay indraiky io de ahafahana amin'iny izy fa takomany ny mpiandry takomany ny fifoazana tsy any amin'ny fifoazana izy miala fa izy atao amin'ny dadarabe afaka izy fa devoly ny alany de niditra taiza ihany izy tao amin'ny devoly tiako tenenina hoe tsy mitovy a ny dadarabe rehetra hoe mamono daholy misy angam-pamonony tena ary io a misy mampivoakalina ny dadarabe fa misy a tsy mampivoakalina misy zao a vehivavy a mitaiza olona izy a amin'ny marenin-jaza azy zay ny spesialiteny fa misy indray mitaiza olona izy amin'ny mampanotra azy de mihitatra revo mampanao ody fity zao manko mahatonga ny dadarabe lasa mahay manao ody fity le vola tsisy ao an-trano nefa le olona le tsy spesialité anao no alehany de lasa ianao manontany an'le bebe no ianao ohatra anange zany na voafitaka anay e avoaka tromba fa tapaka moa le teo rehefa ho avoaka tromba teny amin'ny tanao midina ny laka misy ny fianao rivo de ery amin'ny any ery misy zandarima manaka ny eto de le ery misy manao ohatra vato amboarina zao rehefa atsika ho any ambaton-dravavy de tao a eny ny lalana miakany a de misy lakroa fotsifotsy eny de eny a navoaka tromba nanao tsy mandrimandry le miaritra be paray ny andro reny de nitehaka daholo le mpamoaka tromba zany tehaka de za mo rasta be tsy nety nisy tromba mihitsy a afa baraka le ranga le hoe le ramatoa zay namoaka ny trombako hoe avoaka tromba fa tsy mety ony ianao manao dadarabe nefa ianao tsy misy tromba de nataony teo zay ho afa nitehaka retsy le tendry gourdon ary efa reraka mihitsy efa tamin'ny 12 hoe sandratrandrony io a zany manko ny anarany amin'ny 12 alina misandratrandro le tsy mandeha ny vorona amin'iny a de raha amin'iny ianao mandro de rano tsy dikamborona tiako hainareo ka irenrerina ay iny le rano tsy dikamborona amin'iny ianao ny asandratra de tamin'iny namoahana tromba amin'ny telo mbola tsy tafavoaka de reraka amin'ny mpitendry de za koa moa fa te atory za koa fa tsy emboka be am'le tena eo foana efa sikina lamba ho amin'ny mena fa eto tsy mety de za am'le te hisary ma hoe za koa pampimapime iny le mpitendry angourdon zany efa hitako re de te ampime an'le anina de ngeko ohatrany de averina fa niany averina fa nietsika am'izay a vao maina fa nataona fana nefa tsisy an'izany zao am'izay antokanana mpiandry a jerenareo tsara teo amin'ny seza raha nisy nijery anahy de nitomambe a va anginy jesosy a tsy navelako navoaka an'ireo tromba teto ambaton-dravavy ianao a fa ho tokanana mpiandry eto ambaton-dravavy ay mpiandry ny ilainy jesosy ana any ambaton-dravavy fa tsy tromba de misy ny dadarabe a zanaky ny fahaverezana de misy ny dadarabe a zanaky ny famonjena zao ny dadarabe a zanaky ny famonjena afaka izy zay de mibebaka izy zay fa misy ane maty ao ampanaovana dadarabe tsy afaka ao itsony tena maty tao tapitra tao a tahaka an'ireny zao sarotra be fa raha ireny no mibebaka fa mangotraka izy eto amin'ny asan'Andriamanitra tahaka ny lalaliva tamin'ny mpiomana de ozy izy reto mpiandry reto tao tsaro nenana
eniko fa nanatona anahy moa ndray avy eo ny tantara fataka zao ndrainge ny tenenin zareo teo e nareo ny mafana be amin'ny mbola tsy nahazo akandro zany ny mampafana be anao io de nisy pastera fona nisy ray aman-dreny ara nandefa mesazy anahy satria nahenao an'le nahazo anah hoe endrehany zareo rahalaliva de ataony an'izao de moa de atao aloalofany eo foana hoe tsy mahazo manao asa ato ianao nytiany ataon'izany raha vaina zany le asa satria za taty Taninandrano nisy olona ny alina anahy koa taty de lasa ay tsy ahatiany andefasany Jesosy anahy lasa ianao verina any amin'ny nanaovanao voaty hoe teto tany Antsaronena ny tenenako hoe hitako misy anao Jesosy satria nahita ny vadiko velona ka ianao manomboka zao anompo anao zay vao nahitanao fa ay ato amin'ny FPVM ianao Jesosy tsy alatsotsony fa anao ny asanao naiza ny irahanao adalanao zay efa tato mbola miala fa zay tena mpitantara-pampianatra hoe tsisy an'izany zany mihitsy zao nanao hoe velona Jesosy resy lahatra zay nge ny ampiazakazaka fahafaly teo tomany mariny zany Jesosy natsingerina tamiko ny famoahana tromba nateny Ambatondravavy ery am'le misy lakora fotsy fa taty amitoby lasa mpiandry sotra Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy reny misy fanontaniana io de nitapahako miaraba pastera de miaraba ray aman-dreny de miaraba atsika vahoakan'Andriamanitra ny anahy zany vanyleo am'le ozona no tiako tenenina le tamin'ny mbola jentilisa zany de le manofona le manofy le razana efa lasa reny ohatrany hoe mamanay dadanay manofy amin'ny fianakaviana efa maty de reo foana zany de nisy fotoana raha moa taloha miteny mihitsy hoe tsofirana ary mama amin'irety fitazaiko amin'ny zanako ohatra zany de reny foana zany taloha no verimberina fa tamin'izany tsy na vavaka raha zany makaty am-piangonana ohatrany hoe jentilisa miditra am-piangonana ihany fa tsy mifo mihitsy zany le ara-panahy ohatrany hoe manao fahazarana fotsiny le alahady sy ny alaviby fa rehefa tena tonga amin'izay zany fotoana hoe nandeha ny fanairan'i Jesosy zay vao tena mifony ara-panahiko zany ny andrayan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako de nanomboka teo amin'izay zany tonga mazava nandroako ny aizina de rehefa lasa zany ny aizina tsy tafaresaka tsy tonga tsony zany le fanahy ratsy le ampiasain'ny devoly zany rehefa maty le ndresaka tamiko foana fa amin'izao zany zao fanahana mpanompon'Andriamanitra olona mpanompon'Andriamanitra ohatr'izany foana zany ampiasain'i Jesosy mampita havatra na fananarana na fampianarana na ohatr'izany de ila isan'andro mihitsy de tena hoe tena fahasoavana be zany isa amin'izay koa tsy na mpanompon'Andriamanitra velona de hitako koa zany le mpanompon'Andriamanitra rehefa tsindra hoe za ohatr'izao taminao inona mety hoevitrany misy moa zaraina misy ny tsy zaraina fa izay zany le havana mandray an'i Jesosy de tena hafa mihitsy za de tsapako mihitsy zany tapaka le ozona tamin'le ozony razambe le mpanompo sampy satria fatariko tsara aloha satria rehefa mianatra de le iza marina ianao de araka ny tenin'ny pastera hoe fataro tsara inona ny dadabe sy ny raibe sy ny taloha be naniteraka ny dadanay sy mamanay raha tsy fantatra fa fantatro fotsiny zany hoe zanaka tangalameny zany ohatr'izany de tena hoe bebaka ho an'ny tenako de movitrako hoe fona ho an'le zay efa maty ve moa hoe anina tsony fa araka le fampianarana teo fa tena tsampa mihitsy zany tapaka le oziny eny tendrombohitra zany raha lahaliva matetika misy foana ny distance manapaka oziny zay de misy koa zay manao manoratra mihitsy de efa misy fomba fampianarana ray aman-dreny moa zany amin'le fanapahana oziny fa io rehefa tena ataonao amin'ny fonao takinao amin'i Jesosy tena ho afaka amin'ity satria na izara kriko ingely taloha satria mampatahotra mihitsy indraindray le nofy amin'le ato ampiasain'ny devoly de zay le laingan'ny devoly zany amafisika ny laingan'ny devoly mihitsy ny reny fanahy maty reny fanahy maty zany efa tsy miteny tsony zany fa mifanahy tsara de mifanahy Jesosy Kristy de mampiasa an'ireny mpanompony reny izy de zay de voninahitra eo an'Andriamanitra rery any sotra tompoko nino fa ampy aloha zay ny androany any ahoana toizana veny amin'ny herin'ny androany sa ahoana sagano ny tanana zay manao toizana aloha ary fa sao de manohy zay olo nareo zao amin'inona ny tena andrenesanareo an'le ohatr' zao radio ve sa le eto am-piangonana atsakany hoe zay ao amin'ny radio ny ainony atsakany hoe mba hijerevanany hoe iza anao atao hoe mandefa any amin'ny radio ve de iza ndray nareo ny atao am-piangonana ny marian'zao hoe zay atao am-piangonana ay ary olo
fanontaniana ihany aza menatra. Misy olona tsy FPVM ve tonga eto mihitsy izy mba manarika fotsiny izy fizy tsy FPVM matsangany raha misy zay olo zay reny misy reny misy be depe ato avy ambony le tananareo raha erote ny fidimy fito vatsy fola asina tehaka ho an'i Jesosy zany. Sotra tompoko, sotra nareo tonga tsy misalasala manana sosikevitra ihany satria tsy ampy ny fotoanantsika le adiny roa eo mantsy. Raha misy sosikevitra nareo na koa misy ozina fantatrinareo fa tsy voalaza tety aza misalasala mandefa mesazy aminay amin'ny rahalahy mba ahafantarana koa hoe tiako ma misy an'ity marina kay na sosikevitra hoe tiako pastera mba ahafahana manangona lizy ho lasa document anankiray de am'izay lasa sady manana fotom-pampianarana tsara be tsika nareo koa tapaka oziny fa ny fiafaran'izao fiarantsika izao aloha rehefa tena tapitra voalaza eto daholo ny karazana ozina sy ny fanapahana azy de ny angatantsika amin'ny tompo mba hifandamina ny tompony andraikitra eto de tena hoe faranana amina fanapahana ozina atao hoe tena misy mpiandry zany de mihoatra miakanjo de manantona daholo ny ondry de tiany anaty de mba tsy hoe izy manapaka an'izy fa tena le mpiandry mihitsy zay zany mety tsy vita hoe zoma ariva fotsiny na soa hoe zoma ariva ihany fa tonga de tsisy fampianarana mihitsy tonga de hoe fanapahana ozina amin'ny zoma zao de eo zany tsy fampianarana tsony ny andrasanareo fa anantona an'le mpiandry mitondra n'lay taratasy hoe reto ary ny ana le ho tapahany zay mantsy zany mba tena miorina kokoa nareo rehefa eto am-piangonana ka mety va zany zao be de be tsika raha vao hoe anapa-kozina hoe mandeha tsy kelikely fa zao fampianarana laliva ozina fanapahana ozina tendrombohatra ny atao aonge anao esany teo mitsangantsika alefa tsangantsika anapaka ozina tsy finoana zay ozina tsy finoana zay fotsiny aloha ny tapahantsika fa rehefa manapaka tsika amin'ny anina be de be oziny tsy finoana ny oziny tsy finoana tompoko de ohatranao le mpanao hoe so de sikale azonareo zany le hitanao ve efa mpiandry efa teneniny zao mandana fa ombanao Jesosy aizakory zavatra hitanao fa zany kena vao tonga any de tazominy zareo ato misy tratrany zany be de be ato ozina tsy finoana tonga de fona any amin'ny zanam-piangonana amenna vao tenenina fotsiny amen fa aizakory zany ve de tokony marina ozina tsy finoana io oziny tsy finoana io tena manimba amin'ny mpiandry be de be ohatr'zao zao fampianarana zao izy tsy mena tsy zany tsy marina zany zany tsy mena reny ao tsangantsika nge jereo tsara enao rehefa le manapaka azy samy manana ny tanindrazantsika misy avy any akary eo zao tsy maintsy nitodika ary za zao avy any ambositra ariny ana ny todiako inareo zao avy any ino ty mazenga ary raha ny any androzorobe atsy manjaka andrina anyko fa raha ntsiro mandiditsy ny any de avato zay samy matadidiny tanindrazany ary rehefa anapaka tapaka ongotana de tapana de ongotana manokota manao fihetsika fa raha vao miany any lasa ohatrany hoe tsy finoana koa nefa fa tsy finoana ty tapahany ty atao tena sere ty ataoko mivavaka tena izy fa tsy hoe sere io anapaka ozina tsy finoana ihany aloha androany tena fa manapaka tsika zao vavaka tsika ary Jesosy sotranao zay amin'ny fampianaranao mankasitraka anapaka oziny zay Jesosy oziny tsy finoana hitanao ny natonga zany tsy finoana zany fa vato makazy ny inon'ny razanay taloha zany lazay mifandriamanitra reny fampotsampy be reny efa naseho teo reny hazo misy sarina Jesosy reny lazay mifandriamanitra zavatra namboariny tanan'olona ny Andriamanitra tsy mety loza izy ny sinoana Andriamanitra mety loha zany ake Jesosy de lasa misy ozina tsy finoana satria le tena ninony tsy enona intsony de lasa na de fahato am'le tena izy ary zay de voafatitsy le anazy hitanao nefa ny tanindrazanay hitanao nefa fa any tsy miresaka maty zay fa ianao ny tenenanay dadabe anay sy bebe anay zay efa mahafantatra ny anarany de any ny tanindrazanay anandrify azy zay Jesosy ho tapahanay zany tsy hamatipatotra anay raha mba mety ianao satria ozy ianao hoe manandrify any Egypte amelezana amin'ny Farao anandrify zay Jesosy zany tsy finoany zany mamatotra anay ifonana aminao zany Jesosy mifony tamin'ny tsy finoany razanay taloha tany ianao ny fona anay fa zay tsy mifona amin'ny razana fony zay Jesosy
mamelanay fa torany zany ozy ny tsy finoany razanay zany zay anandrifo zay fa ho tapahanay zany arongotanay any amin'ny misy anay any ko amin'ny ananan Jesosy Kristy velona sy manan-kera videta no anongotanay samy tena ny asany devolo tsy finoana nisy de tapahana amin'ny anan Jesosy tsy makaty aminay ty tapaka ianao satana tsy manan-kery aminay tsony ny ozy ny tsy finoana fa ongotanay ravanay amin'ny anan Jesosy may ny ozy ny tsy finoana tsy manan-kery aminay nareo may tsy makaty aminay aty ny any mitandrazana any levolona amin'ny afimasiny Jehova levina torana amin'ny ananan Jesosy tsy manan-kery tsy manafana fahavaleva resy may ny ozy ny tsy finoana tsy makaty aminay aty atsipany amin'ny farimy rehetra mandrakizay may renao Jesosy zany ny tsy finoana efa tapaka raha ny sitranay sy ny satrinay mihitsy azy dia ho tapahany eto daholo izy rehetra zany tsy miobongo zany mampahantra anay jereo tsara fa ny ozy ho fijangajangana dadabe anay Jesosy mampindram-bola fa manana manefoefo eo tanàna dia rehefa tsy voaveriny le ray aman-dreny le zazavavy ny vola dia alainy any anelakelan-trano any le zazavavy raha mety miaraka amiko ianao dia tsy alaiko tsony ny volako any amin'ny dadanao sy mamanao malahelo andray aman-dreny ty zazavavy dia nanaiky zany dia lasa nanapaka lasa tonga aty aminay zao zany Jesosy lasa mijangajanga daholo ny taranaka dadabe anay satria nanaovany anterisetra ny zanak'olona misy mo vadiny atsy dia vadiny atsy lasa mamatotra anay koa zany Jesosy fona aminao zay mamindra fo amin'izany elokon-drazanay ianao ihany nampianatra anay fa nanota an-drazanay zay tsy ety tsony izy zahay zao mivoafatitra zany zahay zao no mibaby an'izany manomboka eto Jesosy zany ozy ny fijangajangana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kereveta no anapahanay an'izany any amin'ny razana any tapaka tsy manan-kery tsy manam-pahefana fahavalo efa resy may nareo satana torana amin'ny afimasiny Jehova lefina atsipany andavaky ny elo may torana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kereveta may sotra Jesosy Jesosy na efa mpiandry na mpiomana mangataka aminao amidiny ianao ampahafantaro an'reto ny analana an'izany hoe voakanina lasa misy aretina mazo zay be dia be ny tsy mety mihina kisotsony ato fa ozina misy tsy mihinana vanjobory misy tsy mahazaka sakafo nefa hanina zay nataonao ihany Jehova ny tany sy rehetra eo aminy fady satria nahoany zavatra mifadin'olona taloha tany indrindra fa izy ireo mihinan-kinana bombo mihinana zavatra eny sorona zay efa namena ny devolo ny fanapahana tamin'ny devolo no amin'izy ireo zao zay sady milelaka an'le tany masina sy na tantely nefa reny tsy masina zany fa vovopaty reny dia nylelaka dia midiny ianao Jesosy loharana hialo anatin'ny kibony tsirairay asory fa be dia be ny okoka androany ianao mihitsy napidina ny afimasiny Jehova andorany zany ao anatin'ny kibonay ao analany zany ao anatin'ny kiboka samy anokatra ny vavanay zay isitositina zany mialo ao voakanina zay nanan'ireo fampotsampy tamin'izany ny nanana hena naterina tamin'ny sampy ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kereveta ny amin'ny tenay andravanay devolo mitondra voakanina voaka ao aingany voaka tsy manan-kery tsy manam-pahefana fahavalo efa resy miala amin'izay voakanina miala ao anatin'ny kibonay ao miala ianao torana amin'andro Jesosy miokotra voaka tsy misy nitoetra tsoa fa aingana voaka voakanina finanana fampotsampy tamin'ny andro tsy fahalalana miokotra mivoaka may ngotana amin'ny anaran'i Jesosy dia atsipany andavaky ny elo mivoaka may voaka aingana torana amin'ny anaran'i Jesosy miala taony voakanina mivoaka taonareo mivoangana
jaingana zay nohanina nanaosana natela na sotrona mivoaka aingana voaka tao nodoratsy ny sampy ny dadarabe may ny hena naterina tena ny sampy nanana hena mpamadiana miongotra ao anaty vavanay miongotra ao anaty kibonay may voakana tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa fahavaleovaresy torana amin'ny afimasiny Jehova levona misaotra Jesosy makasitraka mino zay Jesosy fa maivamaivana amin'izay ny any anaty satria nahoana voakanina be Jesosy nohanina tamin'ireny fampotsampina taon'ny razanay taloha reny ny fanapahany tamin'izany zay nge taloha Jesosy lazaina fa hoe tsy maintsy ampisotroana toka nefa zazakely tsy afaka nanda zay Jesosy lasa nisy an'izany tafiditra tao anaty kibo lasa nisy an'izany tafalasa tany ambavanay ny akamaronay ireo fa ninaparaky daholo zay zao mbola mahita mihoakoka de misaotra Jesosy fa mino fa tsy tahaka an'izay nidirany teto ny voany eto ho anao ny dera sy ny laza ho anao ny voninahitra mandrakizay saotra Jesosy eo amen esany teo manapakozina de nefitsika tsy akijanona fa lava be teneninao daholy zany matonga ny olona mandringa rehefa lehibe le teto fasana doany ange fasana so de tsy fantatrareo zany doany zany fasana zany valamena nandritsaka andreninazy de tsika zao lasa zay rotony rehefa antitra hoe lasa mandringandringa ao afahafa marary lohalika eo mana reny le zavatra le vovotany voahitsaka le vovoka tamin'ny tongotra le dia tongotra zany zay fiteny azy teny amin'ireny doany reny de lasa misy an'izany de aveo de voendrikendrika ny romatisme sy ny goty nefany le fandehanana ny azakazaka tamin'ny fampotsampy voninahitra ho an'i Jesosy reny saotra tompoko minontsika fa Jesosy no niteny hoe mamangy atsika amin'ny nofo koa Andriamanitra famezam-pahasoavantsika izany samy tongo daholo tsika izao mangataka hoe vangio Jesosy na amin'ny nofy na mety ihany koa Jesosy misy olona mifanena fa ampahafantaro anay zay tena zavatra nampalahelo anao mety mahatonga ny fiainanay mety nandray tsy tavavoaka amin'izay sisa no angatantsika de farana ny androany ny amin'ny herin'ny androany de misy fa mitondra rano daholo tsika rehetrarehetra zay mitondra inona hoe tsika rano de tonga de tadiny ray meloa fampianarana tsy maintsy fitaitsika any amin'izay nadiny ray sasany eo de ny ambony rehetrarehetra tonga de fanapahana ozina sy fandroana devoly de zay aindray de toizana ao arinan'iny zay eny raha afaka mandoalika ianao de mandoaly zao raha tsy afaka moa fa ipijoroana tsy oran'izany ny saotranao zary na eo fatsina feny na hoanay zay tena sitraka tokoa mba azoa nay misy vavakytsika tena idogy samy midogy tsy maninana miteny daholo ary ianareo tsy olan'izany aza atao manelingelina anao ny eo akaikinao raha mba misoka bavy izy satria mety mavesatra amin'ny loatra ny zavatra mahazo azy resaka amin'i Jesosy tsika fa eto izy endry Jehovah Andriamanitra rainay mandoalika eto anatrehanao eto Taninanandrano zay ankehitriny Jesosy misaotranao ny amin'ny fampianarana rehetrarehetra Jesosy na fantatray na fanena lala ny zavatra rehetra tokony hibebahanay mangidy loatra Jesosy navelan'leo razambe anay teo aloha satria de ny fahantrana sy ny faharavana ary ny fahampitehana sisa zany mba lova anay Jesosy te hiarina nefa zay ankehitriny satria fantatray fa manafaka anay ianao fantatray fa te hamonjy anay ianao fa ny elokay no hevitra mampisaraka anay aminao Jesosy ko androany raha mety ianao Jesosy tsy ampy anera ny fampianarana eto hoe tsy ary voatanisanay eto avokoa ny zavatra rehetrarehetra fa reo ny mpanomponao mandoalika eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra ray miantso anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izahay aoka reny fanamasinao amanginy tsiraray avy aminay zahay tena mino hoe fa ianao nampianatra tamin'ny pasteur ray aman-dreninay fa afaka miteny amin'ny tsindrimandry sy ny nofy ianao misy aminay tena very hevitra tsy fantany hoe fa inona ihany pasteur zao manjohanay zao fa naza koa raha ne mba tsy mahalala de zany tompony hitondrana azy eto anatrehanao fantatray ary fantatra fa eto Taninanandrano ianao ary inonay fa eto mijoro eto ianao ary mamangy anay isaky ny dabilio ianao Jesosy mba anao tahaka an'le jambo zay hoe mamindra fo aminay Jesosy ampahafantaro anay Jesosy mahatonga an'izao ozina zao vesatra hoentinay ankehitriny zao mba vangio re tompo zay rehefa matory any amin'ny alany
ameotsindrimandry ihany koa kanizaniza manapa-kevitra tena ifo amin'ny alina hitady ianao iantso ny anaranao tsy salasalako ianao amaly azy ianao ny efa nyteny hoe antsoya dia hovaliko ianareo miantso anao zahay Jesosy amin'izao zoma hariva izao Jesosy hitanao ny fararizanay fantatrao ny fantatranay misy aminay tongetona ny anka hoanina ary efa mila tsy ho hisy intsony manana olana eny amin'ny tribonaly misy aminay marary fa mba niazakazaka tongeto ihany misy any tokantrano any mba te ho aveto fa tsy afaka voazo ny asa mandrara maro ny zavatra manjoanay fantatray nefa fampieny vavaka ny Andriamanitray marina aminay ny teninao Jesosy fa masoko sy mifoko ianao dia hoe ho aminareo mandraka hariva folo aminao zahay raha misy toetra ratsinay mahatonga anao tsy tonga mitsidika ny tokantranonay tena ifonanay aminao Jesosy raha misy zavatra nataonay ao an-trano ao mahatonga anao tsy tonga any amin'ny tokantranonay ampahafantaro anay zany Jesosy hoe soronay ange zany tena ho alanay zay sy vato misakana tsy hahafahanao manangana anay amin'ny fahafatesana Jesosy mino zay fa ny Andriamanitray tsy mba manosy-botanana reo ny mpanomponao Jesosy reo mandohalika eo anatrianao misy mony tsy afaka nandohalika noho ny amin'ny zavatra maro samihafa fa mino fa renao ny vetsovetsony renao ny fitarainany mba miantso zay Jesosy ampahafantaro raha misy antony mahatonga an'izao zavatra izao iteneno zay Jesosy teneno a Jesosy teneno mazava rehefa mamangy ataovy mazava le nofo Jesosy nataovy mazava le tsindry mandry tena mino efa nitapahana teo ny oziny tsifon'olo tena mino zay fa amangy anay dia amangy anay tokoa ianao Jesosy amangy anay ianao na aniraka olona ianao avy eo aminay ao na aniraka mpanompo ianao anambara aminay ny fahotanay na ihany koa Jesosy tena hitsidika anay mihitsy ianao mivatana zay miandry Jesosy tia Jesosy tenena araky ny fombanao fa vonin-keno anao reo aran'ny olonao Jesosy hoentinay mirahalahy eto anatrehanao amin'izao zoma zao Jesosy eno Jesosy ny vetsovetsom-pony zay tenenin'izy ireo tsiraray avy samy mianta amin'ny Jesosy ianareo mba avangio hoe Jesosy mba tsy dio ny tokantranoko mba amin'ireo foa mba tsy dio samy ara laza zay mba mampangetaheta azy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy arenao niantso tsy ny mpanompokeninao Jesosy tsarovy ny tenao hoe mety manadino ny zana aminono vandreno ianao eno ny soratra masina fa za kosa tsy mba hanadino anao mandrakizay tsy noho ny aminay Jesosy fa noho ny amin'ny anaranao mba honony reny fahatezeranao dia mba tsy dio isa tokantrano araky ny fampanantenany efa nyteninao tamin'ny pasteur Dadarandrena Toandro fa hitsidika anay isa tokantrano mihitsy ianao ampahafantaro anay zay zava-miafina amin'ny fiainanay mahatonga ny ozina mitambesatra amin'ny fiainanay sotra Jesosy nametraka sady zay ny amin'ny herin'ny androandry eo ny eto zay tondrany ranao tena ho amasiny opitena ho ravana ngotana ho azera zay rehetrarehetra tsy avy aminao Jesosy mino zay fara-miasa ianao tsisy mahasakany zany ary amin'izany no atsapanay fa tena hafa mihitsy kainy manompo anao Jesosy tena marina ny teninao hoe makalesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mahavesatrentana fizany amin'ny fitsarana ho anareo sotra indrindra Jesosy sotra indrindra Jesosy zay rehetrarehetra apakatra ny vavaka zany eo anatrianao ka iaraka noho ny zany manao hoe Jesosy io eno ny vavaka sotra Jesosy rainay eo zao ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra meo anay an'io zay anina sazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloko taminay maraiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amitsangantsika andray ny sodrano farany avy amin'ny Jesosy ray soarany sodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray hoy ny tompo aminao hoe anaka hitako zao ny fikelezanao aina tonga hitady eto amin'izao toerana izao ho marina aminao ny teniko hoe zay mitady no mahita ary zay mandondona dia ho voambaravarana izy tsy lalitalovana akory ny Andriamanitra ivavahanao andray ny fitarainanao izy tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao
mba hita ny voninahitry ny tompo mihitsy ary amangy anareo isa-tokantrano tokoa ny Jehovah Andriamanitra ray, ampafantatra ny lalana izy, ary androany izy no miteny aminao hoe tsarovy anaka fa ny any mpanompoka izay efa nividiako tsy mba ho ariko, fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Sora Jesosy ka ny fahasoavan'i Jehovah Andriamanitra ray fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana ny fanahy masina ny omba anareo mandrakariva ka tsisy hery aleo anareo ety amin'izao tontolo izao, satria tsy fanahosa no nomenanao fa fanahy mahery. Sodra Jesosy nitera sy nihaja ary ny voninahitra ny dia honorery any amteraina iana reray teraina teraina Jesosy tompo teraina teraina ny fanahy ikio teraina voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Aleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro ekeo voninahitra tany rehetra. Amen. Tehaka ho an'i Jesosy kesapita mivra izy vetivety afaka mahazo toerana vetivety tsy lavatsony any lara-taribisa raha isinareo hitondranareo an'ilay hoe misy etaeta ve na misy fanontaniana na sosokevitra avy aminareo ny ana aloha ameko dia avy eo tonga dia raha isinareo raha ny ahy efa le efa anaty tambazotra 034 96 853 94 034 96 853 94 dia ny compte Facebook Alain Hyacinthe miaramila ny Kristy any Andralalivas 034 71 873 88 034 71 873 88 sotra tompoko tondra rano amin'ny herin'ny androany dia hoentina le taratasy bebahana rehetrarehetra dia beba ay fanokanana hony amin'ny Zoma dia misy fandaminana tsy haiko mety ve ny fanokanana fanokafana mety tsy misy eto hoe alao amin'ny heriny zafady nareo fa mivoaka ireny amin'ny heriny zany tsy misy aloha fa amin'ny tapa-bolana satria marina kay moa fanokanana amin'ny heriny zay ary oviana indray misy amin'ny hery dia manana fotoana be nareo ibebahana manasa nareo foana koa nefa naraka takariva amin'ny fampizara amin'ny heriny amin'ny heriny fa amin'ny tapa-bolana no misy sorata maromaro miantso hoe le teo ny avereny le numéro Andralaliva io sy raha tare 034 71 873 88 zay